resadresaka ny olona ny mpiaramonina mikasika nyity fitondrana amin'izao fotoana ity raha araka ny tao ampejin'ny tompo radio ro amin'izany teboka valo no angalana ity tompo maso maraina ity dia nilaza ny famakafakana kely hoe miha mazava ny resaka fiona ny filohan'ny fanavaozana kolonel Randrian'ny Rina Mikael tamin'ny diaspora tao Kenya omaly nambarany fa kendrena ho vita amin'ny farany taona 7 ny fifidianana filoham-pirenena ary mialoha izany dia nisy ny fitsapakevim-bahoaka na ny fifidianana lalam-panorenana. Osytombotsika kely amin'ny resaka fanatanjahantena zany satria araka ny heverina foana fa ny fahasalamana no voalohany karina dia ho atao eto Antananarivo ny 4 hatramin'ny 12 aogositra ho avy izao ny andera voalohany amin'ny fiadina ny tompon-dakan'ny ranomasombe indiana ny U19 taranja volleyball. Tsy miana milahatra atao any sosona ihany koa ny ratsy raha ny oabolan-dratsana izay milaza an'izany raha araka izany dia olona telo milaza ho mpiasa ny jirama mpanao gazety ary mpiarony zony mpanjifa no nosambon'ny zandary any talatany voalohany andro tany ny alakamisy lasa teo mitondra fiara 4x4 misy soratra hoe presse izy ireo ary mitaky vola amin'ny mpivarotra amin'ny lalam-pirenena iny araka ny fampitambavoatra. Varana antsika ny tompomaso amin'ity maraina ity dia ny resaka tsy dia fahita firy kanefa mety nahagaganao ihany ny ilazana azy eto dia anisan'izany toy ny hoe tsy nahazo vola tao ampiasana dia nijanona tampoka ny fony anisan'ny tranga anisan'ny tsy dia fahita kanefa zava-misy any fiarahamonina eny mpiasa tamina orinasa tsy miakina iray eny an-dranomena eny voalaza fa namono eny noho ny fahadisom-pahalalana vokatry ny karama tara fivoahana sy fiemorana lava araka ny vaovao voaray dia mety nisy vola maika izy na efa nampanantenana ihany koa ny amin'ny fivoahan'ny karama kanefa moa nisy fiemorana izany dia izao nitarika hatramin'ny fijanonan'ny fonontiranamana ity izao araka izany dia maromaro mety ho tratran'izay zavatra izay kanefa moa dia izay ny zava-misy anisan'ny vaovao tsy dia fahita firy tahaka ny sakavolo-parasy izy ireny tsy dia fahita firy tahaka sonam-pitakoro sy karana petakorona hoentina aminao mba ahafahana ihany koa mandinika sy famakafaka ihany koa ary indrindra moa izany ny amin'ny faharetana kely eo anivon'izay resaka karama izay ny olombelona jambany vola ny dalika jambany taolana fahasalamana nefa mila tsy nizovona hatrany. Araka izany dia izay anankitelo izay no nentina aminao ny tamin'ity maraina ity tao anatin'ny tompomaso izay tombatomba maso hita teny amin'ny rehetra te hoentina ary sotomananao ihany koa hitsofoka ao anatin'ny be miray tapany faharoa izay tsy foanaran-dala kokoa amin'ny resaka politika, ny ekonomika, ny sosialy sy ireo vaovao maro isan-karazany izay mety mahafampana eto amin'ny firenena ka dia anasananao ary araka izany tsy saraka aminay hatramin'ny farany satria efa voninao ihany koa ny tompony raikitra mikasika an'izay be miray tapany faharoa izay asiana ihany koa ianao iaraka aminay any amin'ny am'valo sasany any amin'ny alalan'ny fidirana mivantana sola tompokolahy mahakasitraka tompoko ny fanovana ve izy moy aminao ary aloha ny fanovana be azo ny ankohonana aitsio ny famindra ny fipiaramonina fa tsy mora ny fanarinana namaraina na atoandro na hariva topy radio fonafona garoka tsara ny amin'ny 7:30 minitra amin'ny ity androny 3 May taona 2024 ity tery rekotiny irina mampifandray tsy amin'ny lafiny teknika Roland Brito kosa no isatatra ny tafa amin'ity maraina ity alarobia miveriny ity ary ty sy alarobia 3 May 2024 tsondra tsy tia androany ity ka dia fanararoatra izany mba hametrahana tantara ary zavatsoa ihany koa rehefa miresaka izay tantara izay dia tsaroana amin'ity an'io ity ny hetsika goavana izay vadia tolom-bahoaka mihitsy moa izany tamin'ny 4 taona lasa izay 13 May 2027 daty manatantara izany eo amin'ny tantaran'ny Madagasikara satria dia teo niombona ny tanora mpianatra ny ray aman-dreny dia nihitatra teo izany
ny amin'ny hoe atsahatra ity fanjanahana amin'ny endriny vaovao ty. Aok'izay ny amin'ity sekoly miangatra ity mila aravaina zany rehetrarehetra zany. Fotoana lavalava fatrany amin'ny volana aprily taona 2017 no efa konikonina sy nandrafitra an'izany ny tanora mpianatra Teacher Mamasina, Teacher Bevelatana, tuto eny Ankatso teny, ny fivorenana andaminana ny amin'izany ataontsika hoe anehoana ampabemaso ny amin'izany ataontsika hoe fanoherana n'ilay fanjanahana amin'ny endriny vaovao lafiny indray zay mahakasika kokoa ny lafiny toe-karena sy ny sosialy fa indrindra ny amin'ilay hoe sekoly miangatra satria mahakasika ny tanora le izy. Sekoly miangatra moa dia hoe fa maninona ny zanaky ny sasany zareo teo anivon'ny sapana fitsaboana zany tena lavabe ny tantara tsy hanao tsy zany eto no fotoantsika reo fa ampifandray an'izy amin'ny zava-misy tany amin'ny taona 2017 sady amin'ny taona 2020 sy 2020 mivadika aty amin'ny 2020 sy 2020 ny amin'ny hoe tamin'izany fotoana zany dia nijoro ny tanora dia nanaovan'ny FRS latsakalina teny Ankatso teny moa zany tonga dia nirofina daholo efa fiarako dia mapolipoliny ny sambotra andreo tanora zay mbola ny vory konikonina tamin'io marain'be ny sabotsy io zany dia teo ny samborina teny an-dalana atao ny loharana tany an-trano tany sasany mbola tena atao le akanjo fitondra matorina ny pijama tonga dia atao anaty aizina atao zany kofroka dia lasa tsy fantatra hoe ho aiza ao anaty efa any Fenarivo alaka misy ny Fenarivo any vao mafatapatatra za mianandrefa ny te tany Arivomamy mbola seranam-piaramanidina andeha tamin'izany fotoana zany tany Arivomamy tena fatratra atao anaty fiaramanidina dia tao zany mandeha ny favonina teny moa zany ny mpanamory sy ny mpanampin'ny mpanamory sy ny sinsisa dia ny azo an'ny antsoi analalava amin'izany ny fiaramanidina dia fanerahana hitideza teo koa ny tena nanapirofo satria ny ray aman-dreny tonga dia nijoro amin'ny hoe tia ny janany ny ray aman-dreny maneran-tany kosa aloha zany ary normal be zany amin'ny lafiny mahaolona fa tamin'io fotoana io dia nanambatra hery tamin'ireo tanora mpianatra indrindrandrindra ny ray aman-dreny fa nga ny andela fa dia ora vitsivitsy tao reny fisamborana faobe rehefa nirohatra teny amin'ny kianja ankehitriny io kianja ny 13 mai mitondra ny anarana mankiketra ankehitriny ny vahoaka manoloana ny zavatra nitranga ary dia tsy hainy tohaina na dia teo ary ataontsika hoe nalaza be ary narintarika ary lolosany tarany dia miran'ilay izy hoe ny basy marivava satria ny FRS moa zany tena nasika mihitsy tamin'izany fotoana zany nampiasa hery tamin'izany ny efa nalaza ny bomba mandatsa-dranomaso fa tsy nampietsika ny olona zany fa tonga dia vao may nampirahina ny rehetra tao anatin'ilay izy teo ihany ny zandary fa ny zandary zany tamin'izany fotoana zany aloha tsy dia nahery fihetsika fa ny FRS ny tena nahery fihetsika mihitsy ireo ataontsika hoe zokizoky na hoe 72 heures dia mahatsiaro mahafantatra tsara an'izany ary dia tsy nidranona tamin'ny ataontsika hoe bomba mandatsa-dranomaso fa nisy mihitsy ny fanokafana ny ataontsika hoe fitifirana ary dia naratra nisy lavo namony aina tao anatin'izany ary mbola be felatana moa zany ny hôpitaly mandray an'ireo ataontsika hoe naratra tamin'izany fa mbola tsy teo io ny asgera amin'izao fotoana izao io mbola be felatana dia tany tonanan'ireo maratra sy ny sisa tamin'izany fotoana zany tena hipoka mihitsy ny hôpitaly fa dia tsy analakely ihany koa dia tsy niala mihitsy ny olona ary dia nefara tamin'ny fahamaizany lapan'ny tanàna mihitsy moa zany ary makila hotody ihany koa ireo fiarany tandro filaminana sasana zany teo amin'ny toerana io dia isan'ny nanamarika an'izany hoe 13 Mai ary mbola tsaroana mandraka ankehitriny ankalazaina sa tsaroana tsy aro satria nisy ainana fo tamin'izany fotoana zany ary ireo ataontsika hoe ny hetsika 72 sy ny sisa dia mbola mahatsiaro an'izany ary isataona dia misy hatrany ny fanaterana fehezam-boninkazo io moa somary gidragidra mihitsy tamin'ny fotoanandro satria nisy fotoana tamin'ny fitondran'ny Andry Rajoelina dia ny fifehana tsy azona le mihitsy teo amin'izany kianjany 13 Mai zany sy ny sisa dia ny antona teny zany dia nidalasa ny famalina ny famandehanana makany asany amin'ny endriny sehoany amin'ny tian'io ty mino fa tsy hitranga zany satria datonana tantara tsy azo kosehiny zany satria nanova lasa kianja nanovana iny fa hatramin'ny ataontsika hoe rafim-panjakana teto Madagasikara ny kianjany 13 Mai ary toerana izay lasa hoe kianjany
fanovana mihitsy raha zay no mahadika azy satria tamin'izany fotoana indray rehefa atao nihetsi-bahoaka dia tonga teny ihany koa ny miaramila moa zany tamin'izany fotoana zany dia mampatsiaritsiary tamin'ny tranga tamin'ny 2024 nandeha ny hetsika pitakina tanora zany hoe 17 taona tsy aoriana dia ohatrany hoe miverimerina ny tantara zany satria dia nihetsika ihany koa ny tanora tamin'ity indray mitoraka ity dia rehefa hoe filana fototra no fotom-pitakina tamin'ity indray mitoraka ity dia ny jiro sy ny rano zany ary teny amin'ny mpianatra ihany koa ny tena nanovokovoka an'izany dia isana namarika an'izany dalo tena votovorona ny mpianatra ho ingeniera zany teny amin'ny politeknika ny votovorona dia teo ihany koa moa retsika maro samihafa satria efa ny alohan'izany efa nisy ihany retsika politika tsy resahana intsony tamin'ny 2024 nisy an'ireny C11 ny hetsika fotsy ny sisa sy ny sisa fa ohatran'ny karazana hoe nandroso ny hemitra teo ihany moa izy fa taty amin'ny 2024 zany dia hoe teo amin'ny hetsi-pitakina ny filana fototra io no azo lazaina fa napopoaka ihany koa ny raharahana ny vadika hoetsi-bahoaka dia ny raha nahita ihany koa nisy ainana fohy fa 20 mahery no lavo tao anatin'izany misy mitondra takaitra vokatry ny ratra ary tsy teto ihany fa tany amin'ny faritra maro dia sambany raha teo amin'ny fitadidiana angambany teo amin'ny tantara ny hetsi-bahoaka teto Madagasikara no nahenika ny faritra maro manerana ny nosy zany hetsika izany ary tanàn-dehibe maro teto Madagasikara dia nahitana an'izany ny hoe ampitsarana ny fitondrana ny rajoelina satria dia le filana fototra mihitsy ny tsy vita ary dia nihitatra tamin'ny zavatra hafa moa zany amin'ilay fahalalahana amin'ny fanehoan-kevitra satria dia ny raha nahita sy ny raha niaina ihany koa raha tsy ho tsaivina fo nikasika ny hoe na ny antoko politika na fikambanana politika dia tsy afaka nanao an'izany asany zany ny amin'ny hoe fivoriana ny amin'ny fanabeazana politika ny mpikambana ho aminy sy ny sisa dia norarana hatramin'izany atao fivoriana izany nisy an'izany nitranga tetsy amin'ny modèle tetsy anosy zay nisy fionana amin'ny resaka politika dia nahazo fandrarana mitoerana samihafa dia reo ataontsika hoe trano mety fanasana fivoriana dia efa nahazo fampitandremana mihitsy tsy ampiatrano ny fivoriana politika dia zany rehetrarehetra zany nihitatra teo anatin'le fitakina ny amin'ny hoe fahalalahana raha nanomboka tany amin'ny ataontsika hoe filana fototra dia nihitatra tamin'ny fahalalahana fitakinan'ny fahalalahana na dia voasoratra anaty lalam-panorenana ary zany dia tsy niainana ary dia reny nihitatra reny moa zany raha tsy ho tsaivana intsony nanomboka tamin'ny 25 septambra na dia efa nisy ny ataontsika hoe fanaingana fiomanana tamin'izany tany amin'ny 7 volana septambra dia reny ndraiky amin'ny 20 volana oktobra moa zany no ny raha nahita teto ny zavatra nitranga satria dia nidina nanampy ny mpitolona nampitsahatra any ataontsika hoe fandropahana ny malagasy ny miaramila ary izay moa dia le hoe miaramila républicaine mihitsy raha ohatra ka faction militaire no nijoro tamin'ny taona 2024 dia azo lazaina fa ny miaramila républicaine mihitsy no nijoro tamin'ity indray mitoraka ity ary mety zany na tonga n'ilay tombadika tany amin'ny hoe havozina ny république hoe refondation de la république nisy ny teny manainga ho fototra zany ataontsika hoe zavatra mitranga kehitriny zany peraka moa zany ny fanontaniana hoe diso fanantenana ve mety nanenina ve zany reo ataontsika hoe 72 heures zay nanao nihetsika tamin'izany fotoana zany mety tsy izay angamba fa mifameno ny zavatra rehetra ary izay indrindra hoe fotoana toy izao ny tokony samy amperitreritra ny rehetra ihany koa ny amin'ny hoe ahoana ny amintsika ity satria betsaka ihany reo karazana tolona ary ndresahana sy naverimberina matrany ny amin'ny hoe fanovana toe-tsaina ny eo amin'ny tena ilaina amin'izao fotoana zao tsisy tsy niventy sy namerimberina zany ihany koa nefa zay mpitondra ny fandimy zay ny amin'ny fanovana toe-tsaina fa samy mahita ny vokany toe-tsaina inona aloha zany tena niova ary tena nisy tokoa ny ve ny fivana fa samy resy lahatra ndrehetra ary mbola miverina raha ohatra ka hoe jerena tamin'ny fotom-pitakina sy ny atom-pitakina tany amin'ny taona 27 ny amin'ny hoe sekoly miangatra dia everina ho zava-dehibe ary tena fototra zany ny fampianarana sy ny fanabeazana io zany no azo lazaina fa fototra ianganiny ataontsika hoe fampandrosoana raha tena isy zany satria ny fahazahoana ny fampianarana sy ny fanabeazana no hiteraka fanajana sy fanarahana lalàna izany ihany koa no mampisy ny atao hoe fitsipika fa raha mbola io zany no lesoko dia mampatsiahy ny tenin'ny filoha afrikanina tatsimo teo aloha ny Andriamatoa Nelson Mandela fa ary tsy izy rery moa zany fa nareo ataontsika hoe mpandinika fiarahamonina hafa ihany koa hoe raha tiana ho potehana zany reo ataontsika hoe taranaka na ny hoe tsisy ny fampandrosoana anatin'ny firenena dia io resaka fanabeazana io no
potehana zany de zay le resana ary mampatsiahy ihany koa ny ataontsika hoe rantsy zarain'ny professeur Jonara Tsimbazafy matetika ny amin'ny hoe raha mbola iva ny faharipahan-takarana sy ny faharipahalalany ny mponina ny vahoaka eto Madagasikara dia mbola iakin-doha lava amin'ny any ivelany isika de mbola hanafatra vahiny hatrany tsika ny amin'ny anao an'ireo asa goavana eto amin'ny firenena dia menomenina lava eto tsika hoe de mbola gazana mbola tsy mahaleo tentsika mbola miakin-doha satria zay mbola lesoko be raha nitatitry ny banky resam-pirenena dia milaza fa amin'ny ankapobeny tsy mandingana ny ambaratonga fototra eo amin'ny taona fahatelo na taona fahaefatra no mba faharipahalalany malagasy amin'ny ankapobeny iva de iva zany ary zany isan'ny mahatonga ihany koa ny karazana fanambakana sy ny ataontsika hoe fanararotana ny fanaovana fitaovana ny vahoaka amin'ny ankapobeny indrindra rehefa amina fotoana mpono politika sasany moa zany indrindra fa ararotana amin'ny vanim-potoanany fifidianana dia lasa kitolotolotra amin'ny lafiny ataontsika hoe filana ara-materialy zany sakafo sy ny sisa sy ny sisa noentina ambabona ny safidy ny olona rehefa tonga ny fotoam-pifidianana dia izay zany le manamafy an'le hoe manana toerany lehibe ny fampianarana sy ny fanabeazana raha miresaka fampandrosoana raha miresaka fanarahan-dalàna raha miresaka fitsipika raha ohatra te hiala aminatiny ataontsika hoe geja ny vahinina ny hoe fekinan-doha lava satria raha ny zava-misy tokoa ny amin'izao fotoana zao misy tetikasa lehibe na sy ny sisa de saika ny vahiny hatrany ary de mifanome tsy ny lava eto tsika ary zany rehetra zany de mafototra le hoe mbola tsy ampy mbola iva de hoe ary mila hanaovana ezaka sy politika mazava ny eo amin'ny sehatra ny atao hoe fampianarana sy ny fanabeazana eto Madagasikara. Asitsika fainkely Thierry Rakotonerina de eo resantsika fohy ny mikasika ny zava-misy amin'ny sehatra resam-pirenena. Ina moa no ambara ina no lazaina mikasika an'izany fa mitoy ny ataontsika hoe dia ataon'ny filohan'ny fanavaozana ny apita any zany taoriany ataontsika hoe fionana tatsiaky Nairobi Kenya eo amin'ny France sy Afrika dia io moa zany tony fanao rehefa dia toy izao de ny aona tamin'ny reo malagasy mila ravinahitra any a Kenya sy ireo ataontsika hoe firenena manodidina zay tonga tao an-toerana ny filohan'ny fanavaozana sy ny délégation nantarina zany nisy ny ministra maromaro ministry ny vola ministry ny raraham-bahiny ministry ny amin'ny mikasika ny teknôlôjia sy ny poste ny fifandraisan-davitra zany ny ministry ny fampianarana teknika sy ny fampianarana teknika teo ihany koa moa zany ny filohan'ny anteniera pirenena sationa fotsiny zany amin'ireo délégation miaraka amin'ny tany a Kenya dia ny zavatra foigna many isan'ny tsoahana atao amin'ny zavatra ny resahany akoatran'ireo hitahitan'ny diaspora tany mikasika an'le hoe mba hanamorana mba isiny ny tompony andraikitra zay mba afaka mikarakara azy ireo eo moa zany mikasika ny resaka passeport sy ny fanavaozana zany hanamorana an'ireny dia isan'ny mitondra fanazavana mikasika ny hoe isina karazana consul honoraire zany ana Nairobi fa ny zavatra anankiray isan'ny nanamarika ary ataontsika hoe zava-dehibe ary mazava zany resaka ankehitriny raha ny zavatra nambaran'ny filohan'ny fanavaozana tamin'ny malagasy diaspora tany a Kenya Nairobi tamin'ny Omaly ny amin'ny hoe raha tsy misy zany ny fiovana de hoe amin'ny faran'ny taona 17 de efa vita ny fifidianana filoham-pirenena milohan'izay de isy ny fitsapakevim-bahoaka ary na fifidianana lalam-panorenana de mazava zany resaka aloha me mazava moa zany me mazava zany aloha ao aorian'izay mety hoe fikonan-doha ny fikonan-doha pirenena zay ho atao atoato dia fifidianana anankiroa zany aloha zany efa miverimberina resahana ao anatin'izao fitondrana fanavaozana izao dia référendum na élection constitutionnelle zay zany aloha zany raha io zavatra andresahana io ary ao aorian'izay de fifidianana filoham-pirenena zay aloha ny eo zay ny voaresaka ary matetika miverimberina dia eo ny resantsika hoe amin'ny lafiny indray dia me mazava zany ny resaka aloha ny amin'iny raharaha iny ho teo ny fivoarany nikasika an'ilay fikonan-doha-pirenena moa zany iny le hoe nokasaina satria hoe asika ao aroso amin'ity volana mety de hoe nokasaina atao tamin'ny amin'ny faharoapolon'ny ity volana ity ny fanokafana izany indray dia mino isika fa mety nanan-danja angamba ny fanambarana zay nataon'ny zareo teo anivon'ny FFKM
tamin'ny roa herinandro teo lasa zay milaza fa hanatanteraka fihaonam-be ny FFKM ny 20 ka hatramin'ny 1 ny ty volany ty. Zany hoe raha reo daty anankiroa reo zany dia misy fifandrina, misy fifantsana ka mety tsisy ny fanomezana vahana reo ataontsika hoe détracteur sy reo mpivoiny amin'ny hoe fa nailika ve ny FFKM, mety ho zay angamba na tonga n'le hoe ahemitra zany ny fanombohana ny fanaovana an'ilay référé fikonan-doam-pirenena izay efa nifaritana na tety andro nifaritana sy nampahafantarany teo anivon'ny ministera amsahana ny fanavozana amin'izao fotoan'izao. Ho hitantsika indray zany ny daty raikitra mikasika an'izay fanatanterahana an'ilay fanombohan'ny fikonan-doha pirenena zay fa ao io daty voatondro tokony hanao analizy amin'ny 20 volana May indray zany dia atokana amin'ny fanatevenana ny fanofanana nireo mpampiofana izay hitarika an'izany fikonan-doha zay any fokotany miakatra any amin'ny commune sy ny district sy ny sisa ireny zany hoe formation des formateurs fa mety zany hoe mety ho tratran'ilay fifantsahana eo amin'ny tetiandro zay nafaritany teo anivon'ny FFKM hanaovana fihaonam-be ny 20 raha tsisy ny fivavahana hatramin'ny 1 ty volana ity ny antonaton'izany zany. Eny ary tamin'ity andro neny ety moa zany dia manao iny any République Congo any Kinshasa ho avy any toerana ny filohan'ny fanavozana sy ny délégation miaraka aminy anao fitsidiana arakasa zany raha visite de travail raha nifantatra aloha hatreto fa ho ito ihany moa zany ny vaovao official mikasika an'ilay izy fa ny voafaritra aloha zany dia anao fitsidiana any République Congo zay tarihan'ny filoha Denis Sassou Nguesso ny filohan'ny fanavozana amin'ity andro ny alarobia 13 volana May ity. Eny ary fotoana eto ifampizarantsika toy ny mahazatra indray dia misokatra reo antso laharana anankitelo toy ny mahazatra miampy ny laharana WhatsApp da rehefa misy vorona ampidirina avy hatrany tolorana ny araba. Eny ary Allô? Oui, miarabanareo miaraban-tena. Matsiaro ny 13 Mai zay misy ainana fo fandraindray mahagaga koa maninona rehefa 29 mars namozy anahin'olona be dia be fa lasa tsy fahatsiarovana natao fa lasa fety. Ho anaina Moramanga tena mampalahelo anay mihitsy fa maninona lasa natao fety le 29 mars fa tsy fahatsiarovana satria misy olona ainan'olona nafota ao anatin'ny tao. Ny toen'ny 13 Mai 72 raha ny fantatro dia ny alana tamin'ny accord de coopération tamin'ny Frantsay ka zavatra telo ngeza be ny finiavana tany Paris ny 5 Mai 1973 izy nanao sinian'izany ny capitaine de frégate Didier Ratsiraka izay lasa solota Tiorina sy ny misy ny économie finance Albert Marie Marchand reto ny teboka Elisabeth telo tao miala eto Madagasikara ny base frantsay taty Ivato Stade du Gau miala daholo ihany coopérant frantsay teto satria dia atra tany amin'ny chef Cisco tompoa dia hitako tany ambanivohitra anay fa mbola frantsay ary ny farany niala tao anaty zone franc aveko tsany niala tao anaty zone franc i Madagasikara lasa naleo tena ny FMG ary nanangana ny banque centrale io fa taloha zany tsika tsy nanana banque centrale dia ny tena ngezany indrindra ny toy izay ny alana tao anaty zone franc zay ny teraka zavatra ngeza mpiara-toekarena teto ary mbola zakaitsika mandraka ty ny androany io satria reto fotsiny teneniko tamin'ny mbola tao anatin'ny zone franc Madagasikara dia ny FF 1 franc français égale 50 francs malagasy. Ny trésorier frantsay no niantoka ny budget général rehefa misy déficit ny budget général izay no nafahan'ny filotsiranana nametraka ny budget provincial fa be dia be tsy mahafantatra rehefa sahirana ny budget général entre 1963 jusqu'à 72 dia ny trésorier frantsay no mameno banga tao anatin'ny budget général teto Madagasikara hany ka nalalaka ny filotsiranana nametraka ho any amin'ny budget provincial daholo izay vola tokony hiditra tany fa ny toy izay koa dia nisy ny atao hoe dépense provinciale nisy fonctionnaire provincial nisy route provincial kapako fifamanino ilay zavatra ao rehefa be toy izany. Eny ary tsika moa zao anatin'ilay fotoana anaovana an'ity fanavozana ity dia ao anaty koa moa zany zao manomboka amin'ny resahana izy io hoe inona ny rafi-panjakana mety ho an'ny Madagasikara amin'izao toerana misy azy amin'izao contexte na amin'ny lafy national na international izao zany dia samy mandeha eo ny politika ny fiarahamonim-pirenena ny syndicat dia ny syndicat zao ny syndicat ny administration civile na synad
nanao fionana zareo jery ahoana inona mba fahitana fanadidiny zareo zany amin'ny hoe inona ny rafi-panjakana ny amin'ny hoe régime mety amin'ny Madagasikara dia makafaky eo zany zareo le hoe état unitaire sy le hoe état composé le état composé zany dia ahitanao zany hoe ny fédéral ny resaka hoe état régional sy ny sisa na hoe autonomie de province zany province autonome dia ny zareo teo anivonsinady zany raha ny filohany dia laza mahitsy mazava fa hoe le mbola état unitaire zay aloha no rafi-panjakana mety amin'ny Madagasikara amin'izao toerana misy azy zao. Taloha raha isana ty antso manaraka ty. Herinandrem-pandiady akizako le izy. Rehefa niala taon'ny zone franc i Madagasikara dia ny 1 franc français égale à 50 francs malagasy ary tsy nentoan'ny trésorerie frantsay intsony ny déficitny budget général teto Madagasikara. Be dia be ny toy an'izany nanomboka niala teto Madagasikara ihany koa ny colon frantsay zay namokatra zavatra ny exporté na zahoana devise fa ny devise talohan'io fotoana 72 io dia lasa tany amin'ny banque centrale frantsay satria tsika tsy nanana banque centrale teto dia natsangana ny banque centrale tamin'ny 73. Ny antony tena amin'izay zany tsika tamin'ny alalan'ny FMG ary ny aniena fampidirana vola devise ny vahaolana hitan'ny gouvernement Ramanantsoa zay ka mahitsy tsy Ramanantsoa fa ny gouvernement Ramanantsoa ny vahaolana hitany satria tsisy mamentsony ny budget général rehefa any déficit dia nalainy daholo ny impôt sy ny vola tany amin'ny province dia zay no natonga le fanafoanana ny budget provincial reo olona fa aza mamorona zavatra hafa nareo ka satria fa mifoananao ny budget général budget provincial dia foana nanaraka an'iny koa ny dépense provincial rehetrarehetra foana tsikelikely ny fonctionnaire provincial ny ala tsikelikely ny atao hoe route provincial fa lasa ny vadika taty amin'ny budget général daholo. Taty amin'ny 1982 rehefa nitondra ny filoratsiraka tratrany atao hoe cessation des paiements tsika fa resaka teo karena daholo rehetrarehetra io satria rehefa nanomboka ny 75 ny ala teto daholo koa ny colon nationalisena daholo ny rehetrarehetra nanomboka ny ena koa fampidirana devise zay ahafahana mandoa vola any ivelany any ahafahana mandoa kosa tratra ny cessation des paiements tsika tamin'ny 1992 azafady nitereny banque mondiale sy ny FMI an'izay nandeha niarasa taminy nitereny amin'izay io atrangatsia manorana ambara tonga ty androany fa ty fotsiny teneniko hoe niteren'ny FMI nanao dévaluation sika nanomboka teo ny dévaluation 1 franc français en 1982 égale à 50 francs malagasy fa taty amin'ny 1990 ny 1 franc français tokoa efa lasa 500 francs malagasy ary toy an'izay dévaluation négligé io hainantsika io amin'izao fotoana zao ny 1 euro ary vao nivoaka ny euro tamin'ny 2000 1 euro égale raha tsy diso ako 600 ariary fa zao ny 1 euro 5000 ariary dévaluation tompoko zany raha tsy fantatra anareo hoe tamin'ny alalan'ny midy dia zay manapotika antsika io ka ambolanao an'izany ihany hoe tsy resaka rafitra ny problème eto hoe rafitra lalam-panorenana iny fa ny fampiarana azy sy ny ataon'ny FMI manapotika ny économique sy mampatantsika an'io toy izako rehefa avy eo ary mampatsiahy tantara moa ianao zany mikasika an'izany mety hoe anampy amin'ny fandrafetana satria hiatrika an'ilay concertation zany concertation nationale mety hojerena mety hodinihana ao anatin'izany ahoana ny amintsika ity miaraka aloha manao ahoana eny tompoko tapaka ianao mikasika ny arabola sy ny toekarena zany fa io rehetrarehetra io ihany koa dia zay koa le fa nanaovantsika fampitsahiovana teo moa raha hoe lafin'ny tantara dia tanora mpianatra tanora asa dia ahoana zany ny sekolontsika hanofana tanora sy hamoaka tanora toy inona raha raisina toy ny indostria zany indostria amin'ny fampianarana ohatrany hoe misy vokatra dia mivokatra ny ahoana dia ohatrany mihirahira moa amin'izao fotoana izao misy tononkira ny sasany hoe mianatra dia avao dia lasa manao cache pointe mianatra dia avao dia lasa manao taxi moto zany dia ohatrany hoe hafahafa be ilay izy tsisy asa ratsy fa nazanatra zany tsy mbola miferina hoe inona ahoana ny amin'ny politika ny fampianarana io dia ahoana amin'ny politika ny asa eto Madagasikara andrasana ihany koa aloha zany resaka asa zay ny amin'ny hoe famaritana ny karama farany ambany zany le isan'ny nivoaka tamin'ny fankalazana ny andron'ny ray me voalohan'ny volana me zay fetin'ny asa amin'ny ankapobeny atao anatin'le kabary ny fandimbiasana tetsy amin'ny kianjamitafo na ny gymnase na Mahamasina antso manaraka eny ary
Tsisy mihitsy diferena koa fampianarana ny ampiasanao za tsy mahafantatra mihitsy ny hoe misy lalàna fampianarana ve nivoaka tao aorianan'ny lalàna 7804 angamban'iny aloha Génie Charles 7804 raha tsy diso tao aorianan'iny foanan'iny taty amin'ny 90 taty mba omeo anangy ny lalàna fampianarana eto Madagasikara dia misy programa mazava imbona amin'ny mpianatra io hoe nopotehina koa ny raha fampianarana teto nanomboka taty amin'ny 1991-92 taty mbola niteren'ny FMI koa nanao ny hoe libéralisé ho any io dia libéralisation sauvage ny fampianarana eto Madagasikara satria zao feno ny école privé eraky ny vazamototra fa miamena araka ny teneno hijotsy tanteraka ny letan'ny fampianarana eto talohan'ny 1990 tompoka mafy sary nienjana zany LTC sa non LTI na larbi zany namokatra technicien ingénieur mafy zany enjana be miditra manao concours tany amin'izany lycée technique Nambatona zaka zany tamin'ny andronay asaka anao tany zay seconde vao tafiditra tao ianao nisy collège professionnel eraky ny rehetrarehetra fa amin'izao fotoana zao fony zay terminal tompoka tao amin'ny lycée ny Moramanga 420 monja zay série A série C A manjatony ny série D manjatony fa amin'izao fotoana zao ny série littéraire ray no amandrivony dia série C technique sy namazara fa misy nefa ianao mitady technicien sy ingénieur ny ny Afrique sy Madagascar tompoka dia ingénieur sy technicien mampalahelo ny monsieur Roland panneau soudure ny ilaina Ambatovia nafarana zany Sri Lanka sa taiza Philippines tany Philippines panneau soudure sy vitany gasy teto nafarana tany Philippines nefa dia asa ho an'ny tanora satria navadika ho any amin'ny littéraire daholo rehetrarehetra io za zany fampianarana tadiavina dia zao andana feno lycée technique professionnel tompo lycée technique professionnel tokony atsanganany amin'ny commune rehetrarehetra io fa tsy lycée resaka littéraire atao inona série akay afaka baka le zanak'olona série dia sina manao inony fa ozy ministre tontso hoe raha mahavita manangana lycée technique tsika eraky ny district fotsiny na eraky ny commune mahavita avy any lekizy afaka magnorinasa ho azy izy satria technicien zany izy any nge problème mety daholo farany amarana ko azy mikasika ny lampandroena ambany vakiko io tsara io lampandroena 4e république fa tsy nampiarina na ny dikainy tsy ampiarina sady tsy misy soratra daholo ilaitsika io hoe fa sady tsy ampiarina ny dikainy ny problème farany eto dia tsoky tsy omena compétence ohatra passeport resahana roa tao inona kay manahirana misy direction régionale daholo nge ministère rehetrarehetra io any ministèren'ny inona sy sécurité publique nge io dia inona tsy anomezana fahefanana azy any Dego le directeur any afaka manao passeport dia ameo anazy matériel zay nge dia voavaly olana passeport awary zava-dehibe zany aloha ny tiako le mba vaovao anankiray zavatra nitranga izy ity asa hoe imoa fandraisantsika hoe le etsiketsika kopakopakafo nitranga tato ato tsy tongatonga ho azy satria nisy moa le délégation ny SADC zany zay teto ary niona tamin'ny tompon'andraikitra samihafa teo moa zany le tamin'le fiaonana famorina fanofanana reo mpapiofana zay natao tery andakana tery mbodratrimo tery dia taniny zareo dia raisitsika aloha ty antso manaraka ty dia toizantsika iny dahoary miarabary eny tompo miaraba président manao any mamerina tantara 13 mai anao eny za mbola tanora tamin'ilay efa somary mahavoatra kely fa na izany misy kozanak'izay fa tsisiky ny bala teo amin'ny centrany ty dia ireny zavatra ireny nytoefoana manaraka androany vita kely fanzahatra tena mahagagary président hatram'izany dia mieritreritra hoe izany olona tena mahita hoe tokony aongana le fanjaka fa isak'izay mety indray tena mitranga zany no rehefa trano le vahoaka mihitsy ohatra zany zao ny fanadinoana ny tantara ny vaitra efa marsy ny hoe zahatra be dia be zahatra mampalahelo ao anatiny io ary ny olona tsy nianatra ny tena be dia be maty tamin'io no fitiavan-tanindrazana hoe mba hivanty Madagasikara ty ho an'ny tompontsoan'le olona ambany fa mandraky ty ny avanty mio zany dia izy avy zany ny olona tena antianay amin'ity fitondrana an'ity firenenty eto mamerina zahatra be dia be sokiada ty amin'ny teny hoe momba an'ireo lanjany vola satria niala tamin'izao nofra ny malagasy maro zany fa zavatra misy dia izao
tsy fantatro mihitsy hoe ahoana ny diden'le olona ao ambony eo andraky tonga malagasy fa tsy mety tonga ny hoe famoronana asa tena mahavelan'le malagasy zany mihitsy hoe malagasy le mpitondra malagasy mihitsy dia io zany zao amin'izao hoe fanavaozana zao hoaizatsika amin'ity fanavaozana ity ho any amin'ny fototra tena ambany hoe fiompiana assemblée izay mahavelona olona sy mampatanjaka ny firenena sa hitrandraka harem-pirenena hoaitika fa ny fianarana dia mitombo isan'andro manampaizana ny ingénieur fa tsy misy mahita fa avazana eny zany dia inona zany ny tena iaina nyty firenena ity raha manomboka izao apetraka ao fa tapitra ny anjarako zay mbola namafy moa zany de sady mampifandray alistika amin'ny zavatra voalaza tao anatin'ny dinika zay niaonan'ny filohan'ny fanavaozana délégation zay tarihany tamin'ireo malagasy mila ravinahitra ny ivelany ao zany no ny antony arakasa mety fiofanana mety lafin-javatra hafa ihany koa amin'ny lafiny ara-ponoana tany Nairobi tany Kenya zany dia lazany amin'ny hoe fanetanana ny rehetra amin'ny andray anjara feno ao anatin'ilay fikonan-doam-pirenena dia hitondra ny hevitra zany hoe inona satria ohatra ny hoe io lalam-panorenana io nge ohatra mety ihany fa tsy nampiarina ny voalaza amin'ny andininy tsara zany ao anatin'le izy dia lasa ohatra ny hoe misy makeo ambonin'le lalam-panorenana dia mivadika fanararotana le izy zany hoe ireo rafitra natao anara-maso aza ho arifanina ho totsika hoe ireny ve miasa araka ny tokony ho izy dia io moa zany hoe lalam-panorenana mametraka an'le haute cour de justice dia ahoana tokoa ny fipetrany dia mbola lalàna ihany koa ohatra hoe zao ny fomba fanenjehana an'ireo totsika hoe mpitondra ambony zay mandika lalàna dia zao ny fipetrany dia misy ihany koa tsy mitsangana efa 12 taona ihany io lalam-panorenana io fa hatramin'izao tsy mitsangana rehefa andraisantsika le hoe conseil économique et social de culturel dia tsy hatramin'izao tsy tafatsangana ihany koa le izy misy antso raisitsika ato aloha technicienne dia raisitsika izy miaraba toko salama e miaraba e misaotra anareo indrindra nanaitra n'ity 13 mai ty za moa isa-taona dia jereko ihany le hoe mpanao fahatsiarovana dia manaty boninkazo dia misy fotoana ny sasany tomany anangana sangam-bato dia mitantara ny maty io moa izay misy zany ny olona anao an'izay fa ny any mahazatra isaky ny andro ohatran'io 29 mars na 13 mai dia hoe dia ahoana ny tolona androany dia mitsodika amin'le tanora mampitaha fotsiny voatery mampitaha dia miala tsiny raha misy amin'izy hoe ny tolona tamin'izany ingia dia efa nanamasaka hevitra efa volana sy taona maro dia nifantoka tamin'le nitantarain'le namana teo amin'ny telefona teo hoe nifantoka amin'ny zava-dehibe tena nalana anafahana ny Madagasikara ty ambany vahony frantsay nanroaka ny tafika frantsay nanova ny fomba fampianarana sy ny sisa ka ny zavatra mba tiako lazaina momba n'le tanora dia zao le tanora ny tolona tamin'izany tsy tanora ny olon'olona dia hoe zay tanora dia zay tanora dia zay tanora fa voalohany le tanora mpianatra teny amin'ny université sy teny amin'ny médecine dia nahay ny fandray tamin'ny tanora tsy anasa taty amin'ny tanàna taty ny Zoam ary dia ny hitatra ny tolona lasa ny tsy ohatran'le tanora tamin'ny herintaona sy ny taona maromaro lasa zany hoe borsa ny takina dia tofirin'ny olona raha mitakina borsa dia mbola tsy tonga saina foana hoe système zany matoa ny olona mahavita mitivitra anao mihitsy ay tsy andoavana borsa fa tonga dia niditra any amin'ny hoe ny tontolo n'le fanabeasa ny tontolo n'le asa ny Zoam lasa hoe zatovo ry asa mitolona ary dia tsy nosingatsinganina sy navakavahana ohatra n'io hoe fanomanana fikonan-doam-pirenena io tsy nisokajikajiana ohatra n'io ny olona marina fa nisy tanora nisy Zoam nisy mpiasa nisy tatsà nisy ohatran'izany nisy mpampianatra nisy komitin'izany fa niombona tamin'ny hoe komity iombona ny mpitolona kim dia ny fikonan-donomanina zany nisy fotoana nanao seminaire mihitsy momba ny raha-pirenena mikasika an'ireo
resaka tsy fanavahana mikasika an'ireo mifanabeazana mikasika hoe ny asa mikasika hoe ny vola mikasika hoe ny folo alin-dah mikasika reny tany sain'le namana teo feno re le nitantarainy teo reny tsy verenako tsony zany hoe ny mpiray firenena nandinika momba ny rarahan'ny firenena ka na ny tanora raha tsy nentina hoe ny tanora fa nentina amin'ny hoe ny fanabeazana nentina amin'ny hoe ny asa système éducatif teny frantsay moa ny resaka tamin'izany système éducatif sekoly miangatra sekolom-bazaha de zay no nitolomana ary niara-ny tolona momba an'izany na ny tatsaha na ny mpiasa tatena ny tanan-dehibe sy ny sisa ny tiako amarana anazy eto zany de zao ny 72 mato lasa raharam-pirenena be ohatran'io voalohany aloha de noho ny adalan'ny mpitondra te anapepo an'le izy matompoka ny 13 mai ny adalan'ny mpitondra reny le atao hoe ombalana noto vato ka tapatandroko ny adalany tsy nanao inona hoe aninona ny tanora na ny tsy tanora fa de ny vorona andinika an'izany raharam-pirenena zany ny tena natao kanefa de ny sambotra izy ary ny kifotra izy de ny fototra tamin'le izy nampiongana azy faharoa tsy mba tanora nanao hoe ty amin'ny arabe ny fanjakana ka dia hitady fanjakana ty amin'ny arabe zay ratsoelona manao an'izany ary ratsoelona ny mandoto saina ny tanora iny izy le mizara seza ho ana zay pila 19 tamin'iny zay ratsoelona zay fa tanora niaraka tamin'ny tanora hafa rehetra tanan-dehibe sy ambanivohitra ny tanora tamin'izany na andeha nakany ambanivohitra daholo miparitaka nampanao seminaire niaraka tamin'ny tatsaha firenena ny resaka de mba nisy an'ireo vokatra lazain'le namana teo reny fa jamais anao nahita hoe zay nitolona ka de zay tokony ho seza zay zava-dehibe tamin'ny 60 tsy nisy an'izay hany karaha-manatsoa niezaka ny nanao kodareo zareo miaramila zany hoe niezaka ny hoe anatankina n'le etsika le congrès pirenena mitovy amin'ity le veritsika fikaonandom-pirenena ity zany le congrès pirenena tsaka atao septambra niaza ny fifidianana ny le loi ina moa loi constitution ohatrany niletika izy zany asa rahana fa afaka atoizatsika amin'ny antso manaraka na fotoana manaraka mbola fa eny ary somary tapaka kely izy teo somary tapaka kely ndoara raha manatsoa zany de nanatankina l'izy fa ny fangalany fahefana feno ny tena nataony zava-dehibe noho nzay sy tafaka raha teo fa na dideratsiraka taterina de tsy afaka mitondra ratsy ny sovaly an'le hevi-dehibe nentin'le tolona 72 daholo ka niazany eo mba apetrako am'le tsika ankehitriny tsy misy hoe satria ianao nitaritarika inona teny amin'ny arabe teny de ho anao fahefana amin'ity firenena ity fa le votoatin-javatra ka le fikaonantom-pirenena hanao lohany raha manatsoa ve ka ho atao tankiny io fa mifandraisana fahefana feno hoan'ny tenanao no prioritaire zay ve fa zay natao tamin'ny 72 de zao nitoy sa tena anao fikaonantom-pirenena de ny hevitra masaka mihitsy anafaka n'ity firenena ity amin'izay mangeja azy rehetrarehetra no atao de arakarak'izay ny fahefana manaraka fa eto tsy misy olombelona hoe mizano mesy na hoe ny olona tahaka hoe ny tanora na ny zokonjokony na ny zokony be no tena mpanavotra n'ity firenena ity fa le mpiray firenena no nyray mihetsika zay no mba azo lazaina sy mba namomba ny ankehitriny fa ny fahatsiarovana moa fahatsiarovana daholo samy manana fomba fahatsiarovana za tsy mba nanaty voninkazo na amin'ny novambra manao an'izany any amin'ny ray aman-dreny eny ary efa misy antso vonina manaraka de raisina vezana izy miarabary allo topo radio daoary fahasalamana tompoko miarabe momba 72 ny tiako resany eny ary ty mpianatra ny be filatana ny tena nitarika an'izy io sa talohan'io tamin'ny 61 de efa nitolona mpianatra be filatanana misy an'izany vongakena tsisy fandraisina ny monument io fa tena tolona mana de nitarika ty amin'ny 72 fa ny nampalay aloha nisy nijapijapy izy io ka raha tena lalan'ny tantaran'ny 72 tsika de tsara ao andrematoka akademisieranjato ery raha makavesisy mbola velona ny président AUMP tamin'izany fikambana ny mpianatra be filatanana
ny asa ny eny akatso fa fusion ny zola reo natonga 72 zay ihany to misaotra betsaka ngawary zava-dehibe ny tanora ankehitriny moa zany tena isany indrindra fa ny mpianatra ny mpandalina tantara misy vela tsary zay tanterahany etsy Ambohidahy amin'le hoe trano sary eo amin'le fanaovana fampiratiana sary io zany etsy ampitan'ny ministeran'ny varotra sy ny fantsifana tsara ihany mba mijery an'ireny indrindra fa ho an'ny tanora neny fa tsy ny tanora rery fa na ny olon-tsotra amin'ny ankapobeny dia mba mijery hoe inona ny zavatra voarakitra antsary mety tsy izy rehetra fa ny ampahany amin'izany tantarany 72 izany amin'ity anio ity maimaipoana ny fitsidihana an'izany etsy Ambohidahy. Manao ny tsy manaraka Daoary miaraba ya tena izy ireny to dia zao reo olona atao hoe manampahaizana tafitafy fianarana rehetra reo tsy hoe zanak'olona mpanan-karena tamin'izany fa zanaka tantsa amin'ny fitiavana amin'ny Madagasikara no atao hoe nandan'ireny mondokely ampitany zanany hianatra tany an-dasa dia somosanaty avy ho noho ny fitiavan-teny no atonga ny aman'ireny ny eritreretra angamba tsy ny valiny fany hoe ampisantatra amin'ny Madagasikara eo amin'ireo sarababem-bahoaka izay tsy mba manana fa efana afara amin'ny tena zanaka tany lafo misisondrotana rehetra dia tokony mba hisitrahana mampalainy eo apodiny mahita olona fa tsy ato ny vola hitsabona tena dia maty izany tsy mpakeveran'ny mpitondra fanjakana ny momba sosialy-bahoaka izay akaikindreny ny vitam-bary efa apihana fotsiny izany apihana amin'izay apihany isan'andro vidim-piainana fa izany fahasalamana zany eto ilay tsisy maty indroa ka raha hoe maty indray mandeha vola mijerena ianao rehefa aveo rehefa fanotona ianao va tsy maninona ny izy raha ohatra ka izay fa maty indray mandeha ihany no misy ato dia rehefa maty indray mandeha misy tokony ho tandrovina zany ny aina mba ajereo rangazy fiainam-bahoaka momba ty fa mampikaikaika ny olona indray io hoe inona hevitra tokony mety be dia be ny manampahaizana amin'ny dokotera afaka mikaondoha amin'io hoe nasifarina sy mitokana ho an'ny olona sahirana azy rehefa izao ny fiainany sao ny anavotana azy hoe aretsy indray atontony ny fidiram-bola indray zao zany ny zao dia tokony ho everina ny momba n'ity malagasy fa tena indro mahita maizana ho tantaina olona tsetsin-davavary le malagasy isaky ny misy tolona zao ny voarany fiainana naovana an'ilay tolona fa ny eo ihany nefa tsy mety nefa ny fa manino asa iza no mibaiko iza no mitayany an'izany Daoary anaraka dokam-barotra vitsivitsika dia miverina manao fandarana indray Andiam Farosady sika zao Kanto et Pipe, le plus grand cabaret de Tana. Amelomana indray amin'ny fomba hafakely ireo hira nahafantarana ny tarika ilay surf. Iarahana amin'ny mahery, nani, ina, ary mbola talenta sy ireo mpitendry fanta-daza toa ny Jacques Terry ary Andoniana Asina. Ny tapakila dia vazonao jifaina ao amin'ny www.ketrika.com na eny amin'ny point fort resto rehetra akaikanao. VIP 100 000 ariary, Reza 70 000 ariary, billet simple 50 000 ariary. Azady nono, isy ny sakafo eny an-toerana izay zahan'ny Foresto. Pikarakara, Top Radio, Panoana Official, RTL, Vanial, akaiky ny Mpanakanto, Aymanantsoa, Royal Spirit, Média Official, Cool TV FM. Tonga Sunjato amin'ny VIP Store. Enao koa ve maniry ampiasan'izany telefona sady matanjaka no tsy misy olana izany? Ato amin'ny VIP Store dia mivarotra telefona mafy sy matanjaka azo antoka tsara ary misy garantie 13 mois avokoa. Ankoatrana dia maro be ny client mpanjifa tena afa-mpotanteraka amin'ny servisy ny entana amidy ato. Ka aza matahotra ary fa commercial manana traikefa momba ny telefona no mandray sy manoranao ny zavatra rehetra ilainao. Ny mampiavaka azy ve?
original sady authentique hatrany ary misy garantie daholo ny telefônina amidy ao sady amin'ny vidiny mirary no mbola mahazo cadeau surprise mamikely ka miandrianao ary zay atao amin'ny Techno et Infinix VIP Store Analakely en face de l'Institut d'Hygiène et au Soarane en face de l'EPP et au Beuric en putain station Shell, Beuric en face de BFV Talou, Beuric en face de l'association chinois, Arne Farane au Majunga et au Bus Galax. Hey, fantatrao ve 160 000 ariary monja dia efa azahoana ordinateur mora sary amin'ilay matanjaka ilay tena ilaivana ho azy mihitsy ao amin'ny ketrika.com. Ino a 160 000 ariary fotsiny tsy dio aby hatrany ary ny trankala www.ketrika.com ahafahanao misitraka izany. Infoline 034 18 30026 na ihany koa ny 032 03 30026 033 06 30026 tsy dio ihany koa ny page Facebook ketrika.com. Ketrika.com, authentique, moins cher, disponible de suite. La musique Manulchanao, Kika, Eva Poulton, Palais des Sports Mamasne, dimanche 7 juin à 14h40. Is invité surprise. Prix d'entrée, fan zone, 7 000 ariards. Gradin, 10 000 ariards. Silver, 20 000 ariards. Gold, 30 000 ariards. Signature, 60 000 ariards. VIP, 100 000 ariards. Vente des billets, simple, super musique à la Kale. Nectar 4 foot, sketchka.com. Réservation, Nectar 4 tapak. Ticket place ou appelez le 033 91 546 60. Kika, dimanche 7 juin au Palais des Sports Mamasne. Sponsor RTL, Gold. Partenaire Le Pavé, Case Madagascar, Luminel Spa, Eden Foods, Carofi, GSI Université, Aroptique, Focus Print, Musique, OneNet. Partenaire média Top Radio. La musique, Tico. Foresto aiza nakaiky anao? Ampasa madinika sa akoron-drano na ampandrana na hifaty koa e. Fantaro fa efa afaka manao livraison sakafo avokoa ireo point fo ireo. Livraison à moto angampiasa nefa amin'ny sara mora kokoa. Foresto manakaiky anao hatrany. Avec RTL Monnaie, profitez encore plus de vos moments télé. En ce moment, ajoutez seulement 10 000 ariards à votre abonnement actuel et accédez à toutes les chaînes Canal+, et Super Sport pendant 30 jours. Et ce n'est pas tout. 4 chèques cadeaux Foresto de 100 000 ariards sont à gagner. Réabonnez-vous dès maintenant avec RTL Monnaie en appelant étoile 436 étoile 8003 étoile 2 dièse et choisissez promo du moment ou payez directement via ma RTL app. RTL Monnaie, rapide, sécurisé, sans frontières. Top Radio, téléphone 034 14 102 80 033 14 102 80 032 11 102 80 WhatsApp plus 261 32 11 102 80. Ie mahery valomitra ny amin'ny sivora maraina. Manao ahoana efa misy anjo vonona andao raisina anao ary miaraba tompoko. Lamy. Eny ary. Telo ambin'ny folo ny roa amby fitopolo sy sivy. Dia ampy iaiza mosika zany taona maro lasa teoriana. Ka mbola ny likiliky saina, likiliky po. Miaro ny folo resaka adin-drazana sanatria ihany mbola voiziny sasany. Raha tena vavolombelona ny ainan'ireny sika dia tokony atsiaro ary eritreritra isaina ny ampahombiazana ny firenentsika. Taoriny izay tolona rehetra ny fandogasany teto izay. Fiaro ny jeneraly Ramanatoa sanatria izy moa niala nometsy ny tao hoe ny tsoka ndraiky sa fomba jeneraly ihany. Dia nanome ny fahefanafeny ho an'ny koloniana Ratsimandrava. Lafo ny tantara izay. Fa maro ny tantara, ny fahay-tantara, afaka namarina ny tena nitranga tamin'iny roa amby fitopolo iny. Fa isika tia afarany. Isika tia afarany zao. Nisy mahavoloana ny anan'izany. 62 ara anisany ny filoha vehivavy filohan'ny Akademia Malagasy.
zay izy moa ohatrany mijanona ao anaty faletetena angano izy fa niana mafy an'ireny izy isan'ireny tolona tamin'ireny keo anisy vavolombelony reny tsetrasetra fotsiny zay fa ntikambara be ity nakany Malabo be niona tamin'ny taty Sasongeso iona de ahoana ny toyany de mba dinidiny tsara reny teny navoakan'ny eveka reny anisan'ny ray aman-dreny moa reo anisan'ny ray aman-dreny reo mba hita lampahombiazana ny tiraramanky ty fa marina amin'ny epanina zay le anankiray teny teo hoe ahoana le fikanako isika no erany fa raha mbola ianamary tena na iso andikadika tantaraka raha nytininy tena nefa likilitsikaina likilitsy po sanaty adiny razana ho any tsy mba malirarana irana ie fanambaratsika teo imovoavozaraina fotsiny kamity ny amin'ny délégation SADC dia nangataka tamin'ny ministry ny fitsarana sy ny mpitahirin'ny tompo-kasehampanjakana ny amin'ny mba hitsidika reo mpiaradia tamin'ny andro ratsoelona ny amponja zany dia mifonjana ny manjakandrina sy ny fonjany avaradrano dia tanteraka zany tamin'ny lahady satria nahazo alalana tamin'ny fanjakana reo délégation avy amin'ny SADC reo zany dia misara misy sary mandeha moa zany any fiaraha-makasary zay milaza fa na ny mpamangana na ny tsidihana na ny mivangina dia samy tomady ao anatin'le izy mety mamafa sy manohitra ihany na mandiso reo vaovao mieliny amin'ny hoe miaina tsy fanajana ny zon'olombelona reny voafonja ireny satria mbola tsy nandalo fitsarana moa izy ireo zany fa mbola fitazomana vonjimaiky mety mba nangitikitiky ihany nga manontany mety tsy atosika tany hoe ary mitaotsy mba tonga taty aminay taty zany nefa mba nisy mpiaradia tamin'ny mpitondra teo aloha ihany koa sady lehibe an'andro mpanjakana fitazona any ndalo raha sinty atso manaraka ty miaraba allo eny ary mahakasika an'ity rano ty rano tena mampijaly arivo ariary ray bidon jaune am'izao aninino eny amin'ny faritra Larby ambony Larby tonga de efa misy manakana de efa lany ray sarety vetivety tena mba mila fijerena rehefa fanjakana tena mba jerevo malaky le izy fa tena mijaly ny olona tena mijaly am'izao zao zara raha misy rano isasana raha hokanina ao an-trano de mandeha miasa am'izao miloto ny akamaroan'ny olona tena manetana zany manetana mpitondra fanjakana fa raha ohatra io lavareny io tsy kosa ny fanarahana fa mba vahaolana maharitra de mba manetana tsika mpitondra fanjakana mba vahao le olana fa tena jalo vahoaka sotra taoko eny ary mikasika an'izay rano zao dia mampatsiahy ny tranga tamin'ny omahaly nisy ataontsika hoe toerana vitsivitsy nisy trangana fandorana kodiarana misy andehan'olona zany nanao hetsika sady landoro kodiarana sy marina lelingelina fifamoivozana tranga zany tetsaka nosy Satotsinanana tranga zany teny amin'ny faritra Nosipatrana tranga zany tetsy Ambondrona telo reo raha tsy hita misy fa tsy reo telo reo fa samy nanana ny antonantony midinany an-dalambe reo andehan'olona ireo tetsy Ambondrona dia mifandray amin'le olona tao olan'ny rano dia mbola mampatsiahy ny fitakiana tamin'ny septambra ary voatonona tao hatramin'ilay ry Lili sy ry Baba zany tao anatin'le sy ry Clémence ny amin'le fitakiana le filana fototra zany ny tetsy Ambondrona io boriboritany voalohany zany ny tetsy Anosy Satotsinana ndray voalohany dia hoe manohitra ny fanasorana ny lehibe ny fokotany azo anirina ary fanomezatso moa zany tena resana atao anatin'io dia nilaza nefa ty farany fa dia tsy mazoto itsony izy ao amin'izany ihany zay fa bezaka fa ampy zay na se fokotany ary fandomiasana ny toerana nanao ranty manokana mihitsy moa izo anirina raha fanomezatso mikasika izany fa efa tsy mazoto an'izany ho se fokotany zany tsony izy ary izy ihany koa dia efa nanao voady fa tsy ho anohitra fitondrana mazava be koa zany tenen'izany ry tery ndao ary raisiny ty antso manaraka ty ny tena Nosipatrana moa zany dia resaka hoe asory le se fokotany eo miaraba tompoko allo miarabany topo radio ateko mivany iny zay aloha le iny resaka raha le marina zay tsy raha fa fotoana aniza vao tarika bidon tokony tarika bidon foana zay miteny dia nanao zay miantony misy iny zany mba tsy hisy le tombo fiala
iny hitarika zavatra hafa io raha mbola mi'zao le izy momba le resaka sadeka le mitsidika ny fondro marina zany tokony fidiana marina ny fondro fa ny fondra rehetrarehetra tokony fidiana daholo tokony hiavaka tsara mihitsy hoe gadra politika gadra tsotra inona zany klasy enandreo misy olona jereny manokana atao matoma zareo mijery zany mijery fondra zany misy olona identifié mijereny am'zany de iny identifié io gadra politika sa gadra tsotra samy hafa manko le fa lasa fantavoraka vokatsy le tsy haiko hoe inona moa zany nataon'ny fandrakana klasy ny fandrakanandreo olonreo any any ametrahako an'le zay momba le batsa moron-dalana eto aloha de misaotra ny commune Antananarivo renivohitra mahakafepea ary samanta isepetra de misaotra an'ireo mpivarotra koa izay namonjy an'ireo toerana nomena azy moambadiky ny petite vitesse fa misy misaotra an'ilay olona kosa le mbola mitabataba ery ivelany ery lasa mefara mifanasorana PDS tsisy idirany zany to miangavy zay mba hoentika velao re olona hitabataba reo de mba zay olona manana karatra mihitsy sy manana androheta statistika no ampidiro am'ireo fivarotana vaovao fa reo menimenina eo tsisy minina dikany am'ireo nakopiary mety tsy manana andreo olonareo fa de izay izy aloha andrea amin'ny ara-dalàna am'izay fa izay no andoavana eky rehefa Antananarivo renivohitra soratra Noary manao ny antso manaraka raisiny Noary miraba tompoko salame allo manao tompoko io miraba ny top radio miraba de niaza mbafingaviana fotsiny ao an'ireo fanjakan'ireo vatsy miteny hoe tsisy le valana aretina le resaka hoe impoka dalo mbola tena hita averiko ndray tsy miteny hoe tsisy le izy fa tandremindray solonaizy narevaoka fa nahita lohateny gazety amantsy efa sidandray le anta dery ka tandremindray se hoe akombona le vavanvoaka de lazaina ndray fa enga nye tsy misy le aretina ho tafidy teto ka lazaina ndray fa hoe misy any de confinena ny vahoaka any de alaina ny financement any ivelany a de tena atao mitsongo mandady amin'ny tany mihitsy zany ny fibon'le vahoaka tsika vahoaka malagasy tsika ho azy satria za koa vahoaka malagasy ka fiangaviana ny ana hoe vahoaka zay ry fanjakana fa jerevo ajanonke aloha le mandehandeha de mba jerevo le vahoaka malagasy ka zay ho any na mba fiangaviana hoe ina mizy da vahoaka kely ty olona anankiray miteny hoe aza mba ampidirina aloha anaovana ilalaovana vahoaka le resaka hoe antavy irisy indray depuis le hoe azahoana fa nanivelany financement zay tompo fa tena niangafa zay reny mpianakaviana efa ilitato mihitsy ny amle resaka fitondrana an'le tokatrano am'le rano hoe le tsy misasy tsy mando hoe inona efa tena efa iliteka narilama ngamba rehefa kelikely raha mbola mitoy any bo fiainany eto Madagasikara zao sotra tsisy tafita ny zavatra resanao de antondray ny raisina manaraka miaraba tompoko miaraba kasikasikaleresako toka hoe misy tadeka mamangy polison fa izy vo mareny zany de ho babavay ka zay no mahatonga ny eritseritra hoe tsy bizary mahatonga afrika red afrika madared na figaredy zany zao fandraisana azy satria misy tonana zany zao avao kenya io de masany investite zao sao de manjofotra andreo olonreo fotsiny nataony tokony saina ihany fa tokony mety zany no makapainao fotsiny eo de aveo anao mandosodosika am'le fiaina fa zavatra de azo raisinareo fakako antony manapaharitana ihany zavatra hoe ny vahoaka zao ohatrany hoe tisy anaovana asa raha zao misy mitary lafy io satria ampy le zavatra tiny mora atao le fangoana-panjakana fa milahatra anao de makamaraniva mitondra basy izay raha madikevy fotony le maraniva de fa izy e politika moa zany le izy ny politika tsy zavatra tongatonga ho azy fa zavatra nisy fotsy aloha zany de tonga tany zareo nijery maso hoe manona tokoa miohatra aminay ty
mety nisy fionana satria nisy fionana koa nge tamin'ireo vononkery samihafa eto zany na mpanao politika io na société civile io mitondra fanjakana mazava loatra. Raisina ny antso efa voninao indray ary. Eny ary. Eny tompoko. Allô? Manao ahoana e? Miarahaba tompoko. Manao ahoana e? Sotra betsaka le 13 satria miaina le izy ny tena zany fa miandro hoe sady nanontany tena hoe inona zany zao fomba tsy le hoe 13 nitolomana tamin'izany dia misy namana tena bakka hoe rehefa tamin'ny 71 izy no nisy fihetsehana dia misy ray aman-dreny mety miteny hoe le izy aloha itsoara diso le izy ozy hoe tamin'ny taona araiky amin'ny fitopolo izy zany mentsiranana ny Amerikana ozy izy amin'ny privé dia nanomboka teo ozy izy fahafahafa ozy izy fitondrany tsiranana tena moa tsy nahita le izy dia mitantara fotsiny zany dia satria rina zany satria bebe koa moa le tantara teo ny tena taroko zany tamin'ny andron-dra Valomanana nanova raha fampianarana izy 2007-2008 le izy naika hoe hiatra dia samy système le midehatra ny amin'ny fampianarana ambony no vany daholo nampidirana ny système LMD io dia taty amin'ny fota koa no vany dia nefa maninona Bruton no ny mpanao politika tsy nanaiky an'le izy hoe tsy mety io rafitra io fa rafitra anglophone io rafitra fampianarana io dia misy olona mihitsy miteny hoe atreo izy izy andra Valomanana miongana amin'io izy vao mitsidika an'io dia tany aloha koa 2004 tany koa nanova unité monétaire Valomanana meno an'le namana teo manko ny resaka accord de coopération hoe FMG dia rehefa nanova an'io koa izy dia nisy olona niteny hoe sairanga io fa anisan'ny ampiongana azy io dia gaga foana amin'le izy hoe maninona ve ny fanaovana politika eto amintsika no ohatran'izany foana dia mahavariana anazy izy hoe hitanao koa zany tamin'ny 2010 dia le nanova lalam-pandehanana iny tsika dia professeur Javsoni ny teny hoe tsy lany io 4e république io dia rehefa nanontaniako hoe tamin'ny 2010 hoe koa manenona raha miverina any amin'ny 3e république dia tsy mety zany hoe le kepany zany fa tonga dia makany amin'ny 5e république misy velatsary atao hoe tsy ambota etsy miresaka tantara momba an'io 13 mai 72 io fa nararoatra koa mba mahita an'izany sady mba manatevina ny fahalalana ndaloha raisina ny antso manaraka etsy amboda io ny tompoko. Allô? Eny ary maro verina kely ranga eo amin'ny resaka etra lain'ny fanjakana ny amin'ny fanjakana etra lain'ny fanjakana amin'ny piasy tena meo papana nefa ny zavatra retour avy amin'le izy tsisy tiako tenenina zany dia zao ny any antenera-pirenena mba mametraka volavolan-dalàna mba ho laniana hoe ireo mpiasa privé tsy miankina rehetra takiana etra ireo tokony mba mena pension ireo rehefa tonga amin'ny faharetiretiny izany hoe hafa nomeny knapsa dia hafa nomeny fanjakana satria ny raisina any amin'ny knapsa isa-telo volana raha tsy diso dia ny aty amin'ny privé ny ino diso teo ny any amin'ny fanjakana mameno azy fa hita hoe tena misahirana ihany le mpiasa privé dia vao tonga amin'ny faharetiretiny nefa izy takiana etra lava dia eo zany mba vinavina hevitra ary tokony fanovana mipetraka eto amin'ity firenena ity zany takiana amin'ny fikeonan-doam-pirenena mba ho voizina satria tena mijaly mpiasa privé amin'ny resaka retirety saotra totsy ndao ary io raha tsy diso misy dinika mikasika an'io resaka fisotrondronono io tahiry mpisotrondronono tsy miankina ihany fa nany ao amin'ny fanimpiasam-panjakana ary le misy an'le CRCM zany
misy dinika mikasika an'izany mihitsy teo zany fa teo moa fivoarana sady mba tsy avadika lalàny zany. Manao ahoana ny antso manaraka vavonina izy miaraba tampoka. Eny ary. Dia c'est là, c'est ça, il me dit 72, il va pas être malade, il faut que nous ayons un contact, il va nous avoir des écrans, nous allons pas après il me dit pour toi, dans la ligne, pour les larmes ça pour casa também duplo de tudo de carro por até por vindo se está falando para casar que tá bom não eu já vi tem resto para de lá mano tu tem não vamos ficar que usar a casa que temos continua estando só e vai lá se conhece só lá só até que deixemos le chien de camarade, alors je dis pour une concertation nationale, bon comme je mandat c'était pas de mandat, ça puis le reste la foutu. C'était une maman qui foutu sur une télé, puis pour on va faire avec le reste, ça c'est de la peine. Imagine là même pas des bris ici, c'est pas notre lieu des bris, c'est festival que nos função que nos raças de antisantes que nós vivemos em Madagascar. A família dos jovens, eu conto quatro mantais de família pequena, pequena, bonito, foda tudo. Mbola afaka mandray antso anankiray eo tsika na roa farafabetsany raha ohatra ka efa misy vonona dia andao rasina anao avy hatrany. Miaraba tapoko. Salama e. Eny ary. Ahoana. Efa voaray ianao miaraba e. Mbola tsy vonona izy. Eny tompoko. Ny zany mba sosokevitra foana. Sosokevitra voalohany indrindra aloha dia ny fihavanana. Isika mantsy filaza hoe malagasy ny fihavanana. Fa eo amin'izay resaka fihavanana zay fa na io tenim-piainana tantarain'ny Ralazabiby io ara tena manamara zay. Ohatra zao nanam-paharenana azy eny na ohatra fahadimy ray manontolo dia azo fahitana azo tiavy firenena zany fa ohatra hoe tena hoe io zany miaina amin'io daholo na fitahiro fomban-draza izy manao famarinana fihavanana na soamo izy manao azy io mavao fikosopadimy zany amaha-kristianina zany ary manaraka zany hitantaraka keny amitsika zany efa afaka ianao ny alahady zany atao dia tonga atao siasa sy afatinay dia mba hiteny atao Ohatrany somary ratsiratsy kely le tena kely aminao ve zany fa le izy lasa mamita tena mantsy zay problème atsika olombelona manoteny tsika mivavaka ny alahady dia manao rasy ny alahady ka zany zavatra zany fototra tena tanteraka ifirenena marasady. Eny ary. Antso farany ary. Eny tompoko. Salama e. Miaraba tompoko. Miaraba e. Miaraba e. Miaraba amin'ny tena sy ny tiklisana. Ny tiklisana voalohany dia resaka kinatsa aloha. Dia kinatsa io tokony tena hoe fotorana ho an'ireo mpiasa zany satria rehefa tonga ny retirety dia misy foana ny hoe tsy fandoavana ny retirety lasa misy miany mpiasa indray lasa misahirana mikarakara ny efa nandohabonana ny firy-taona tao amin'ny kinapy. Dia faharoa ao anatin'izay kinapy izay ihany ny mpiasa privé zany ny tena mamelona ny kinapy satria raha tena diovina izy le volan'ny kinapy anisany firy-taona sy ny mpiasa privé zany tena misitsaka fa tena hoe mijaly foana rehefa amin'ny fisotrombelona iny. Nefa ny mpiasa fanjakana maka azo ny anjarany isam-bolana. Nefa ny mpiasa privé mianjady resaka telo volana fahatelo tao anatin'ny mitolona iny. Ny zahay mpiasa privé no mitolona
nefa tsy nahazo ny anjaranay tsy nahazo ny anjara hoe anjarana moa zany fa hoe mba hoe ny fiakaran'ny salaire mikasa toe-mpanjakana no sitraka amin'izao hoe mandoa mahazo ny 4,500 nefa zay tsy mitolona ho an'ny mpiasa-mpanjakana nefa ny mpiasa-mpanjakana zao no misitraka azy ireharehan'ny volan'ny intérimaire mihitsy hoe nalohanay ny volan'ny nampiakarinay volan'ny mpiasa-mpanjakana zany zany le atao hoe fitsivina mihitsy anatin'le resaka knapsy io fa tokony mba jerena izy hoe atraiza zany tokony mba anjara ho an'ny mpiasa-privé satria mpiasa-privé no tena mitolona foana rehefa misy mitolona dia reo sady miatokainga no mbola mahazo tsy mahazo anjara reo fa tokony mba raisin'ny fanjakana mihitsy zavatra hoe mpiasa-privé mba tsonjovina mihitsy zany amin'ny resaka lafa io knapsa io ny fampanefana ny fisitondrono fahatelo farany dia ho an'ny mpitondra fandiandiana rangaha tokony mba hajanona misy hoe fa ny afrikana fomba afrikana no tena amin'ny hoe tsy handehandeha mihitsy aloha fa tena ny problème anatin'ny firenena no amboarina fa tena le fiandrianana mandahavola afaka mandefa misy tangenao mandefa niena fa tsy voatery matsy hoe ianao tsy maintsy andehanao ary sy ny atao tokony mba dinihana misy fandinihana hoe isy ny inona apititra ny malagasy anaty inona ianao mandrindra fa mitoeanao amin'izao fotoana sotra tokoa ie tsika aloha amin'ny setra raisam-pirenena mbola manana voasazy aloha tsika mbola suspendu anivon'ny vondrana afrikana dia mety tafiditra ao anatin'izany le mety diany afrika mety hoa mikasika ny knapsa mba manao investigation ihany tsika ny resaka knapsa ny zavatra fantatra aloha betsaka ny orinasa tsy mandoa cotisation amin'le tokony alohany tokony arotsany ao amin'io tahiry-pirenena ao amin'ny resaka fitsovana sosialy zany fisotrondrono ny mpiasa amin'ny tsy miankana zay le tsy fampina tahiry zay dia misy risika be manoloana n'lay ataontsika ho mety ho fandoavana ny fisitrahana fisotrondrono sy ireo ataontsika hoe vona sy takaitra sy ny sisy ny fiaroam-baovao sy ny fandalena zay natao no ahafantarana zany fa raha zao zany no mitoy tsy maharitra 10 taona zany dia bakiropotra lay knapsa zany aloha zavatra tsara ho fantatra ihany koa dia eo zany le legitime be aradrariny loatra raha misy ny fitakiana mba tokony hiakatra ny fisotrondronono satria mba tamberiny sy fotoana fohy sisy mety havelomana ao aorianany fandehanana amin'ny sotroronono ka tokony ary ny fampiakarana io zany dia misy kady tsy maintsy atao hoe manahoana ny tahiry ahafahana miantoka amin'izany manoloana ny vola miditra dia izany rehetrarehetra zany eo mety haka ny manao investissement tsy mametra bola amin'ny resaka immobilier toy ny resaka knapsa votovorona trano sy ny sisy mety eo zay fa ny zavatra misy any amin'izao fotoana izao dia izay hoe betsaka ny orinasa tsy mahefa ny latsakemboka tokony harotsany vokatr'izay dia raha zao zany no mitoy dia tsy maharitra 10 taona ny tahiry eo amin'ny fandoavana amin'ny ritme amin'izao fotoana izao mitomby ihany ny olona mandeha misotro ronono dia mety 10 taona any dia bakiropotra io dia eo zany tsy maintsy mijery hoe ahoana ny atao mikasika an'lizy mikasika an'izany fampisitahana ny zo indrindra ho an'ny mpiasa tsy miankina moa no tena resahana amin'izao fotoana izao mametraka mandrapitafa aloha amin'izao mandray antsika miaro sisy rafitso mba miato kely ny amin'ny andro tsy fiasana ny rafitso efa voasoratra ao anatin'ny lalàna moa zany dia miato kely tsika rafitso alakamisy somandray antsika miaro eto misaranterera kotinirina teo amin'ny lafiny teknika mandrapitafa mandrapiresaka ho amin'ny somandray Bemray, Top Radio, roa amizany teboka valo. Marina amin'ny resaka tahaka ny resadresaka ny olona ny mpiaramonina mikasika an'ity fitondrana amin'izao fotoana ity raha araka ny tao amin'ny pejiny Top Radio amin'izany teboka valo angalana ity Top Maso Maraina ity dia nilaza ny famakafakana kely hoe miha mazava ny resaka feonan'ny filohan'ny fanavaozana kolonel Randrian'i Rina Mikael tamin'ny diaspora tao Kenya omaly nambarany fa kendrena ho vita amin'ny farany taona 7 ny fifidianana filoham-pirenena ary mialoha izany dia misy ny fitsapakevim-bahoaka na ny fifidianana lalam-panorenana. Osintomtsika kely amin'ny resaka fanantanjahantena zany satria araka ny noheverina foana fa ny fahasalamana no voalohany karina
dia ho atao eto Antananarivo ny 4 hatramin'ny 10 aogositra ho avy izao ny andena voalohany amin'ny fiadina ny tompon-dakany ranomasombe indiana ny U19 taranja volleyball. Tsy mena milahatra atao ny fisosona ihany koa ny ratsy raha ny oabolan-dratsana izay milaza an'izany. Raha arak'izany dia olona telo milaza ho mpiasa ny jirama mpanao gazety ary mpiarony zony mpanjifa no nosambon'ny zandary any talata ny volohany andro tany ny alakamisy lasa teo. Mitondra fiara 4x4 misy loatra hoe presse izy ireo ary mitaky vola amin'ny mpivarotra amin'ny lalam-pirenena iny araka ny fampitambavoatra. Maranatsika ny tompomaso amin'tia maraina ity dia ny resaka tsy dia fahita firy kanefa mety nahagaganao ihany ilazana azy eto dia anisan'izany toy ny hoe tsy nahazo vola tao ampiasana dia nijanona tampoka ny fony. Anisan'ny tranga anisan'ny tsy dia fahita kanefa zava-misy any fiarahamonina eny mpiasa tamina orinasa tsy miankina iray eny an-dranomena eny voalaza fa namony eny noho ny fahadisom-panantenana vokatry ny karama tara fivoahana sy fiemorana lava. Araka ny vaovao ray dia mety nisy vola maika izy na efa nampanantenana ihany koa ny amin'ny fivoahan'ny karama kanefa moa nisy fiemorana izany dia izao nitarika hatramin'ny fijanonan'ny fonontiranamana itya izao. Arak'izany dia maromaro mety hotratran'izay zavatra izay kanefa moa dia zay ny zava-misy. Anisan'ny vaovao tsy dia fahita firy tahaka ny sakavolo-parasy izy ireny, tsy dia fahita firy tahaka ny sonam-pitakory sy karana petakorona hoentina aminao mba ahafahana ihany koa mandinika sy famakafaka ihany koa ary indrindra moa izany ny amin'ny faharetana kely eo anivon'izay resaka karama izay. Ny olombelona jamba ny vola, ny dalika jamba ny taolana, fahasalamana nefa mila tsy nizovina hatrany. Arak'izany dia izay anaky telo izay no nentina aminao ny tamin'ity maraina ity tao anatin'ny tompomaso izay tombatomba maso hita teny amin'ny rehetra teny hoentina ary sy tomananao ihany koa hitsofoka ao anatin'ny be miray tapany faharoa izay tsy foana landala kokoa amin'ny resaka politika, ny ekonomika, ny sosialy sy ireo vaovao maro isan-karazany izay mety mahafampana eto amin'ny firenena ka dia anasananao ary arak'izany tsy saraka aminay hatramin'ny farany satria efa voninao ihany koa ny tompony raikitra mikasika an'izay be miray tapany faharoa izay asiana ihany koa ianao iaraka aminay any amin'ny am'valotazany any amin'ny alalan'ny fidirana mivantana. Sola tompokolahy makasitraka tompoko. Ny fanovana ve isika rehetra no antony manana toe-tsaina miabo ary atombohy aminao ary aloha ny fanovana be azo ny ankohonana aitsio ny famindra ny fipiarahamonina fa tsy mora ny fanarinana. Namarena na atoandro na hariva Top Radio Fonafona. Garoka tsara ny amin'ny 7:30 minitra amin'ny ity androny 3 Mey. Taona 2024 ity tery kotinirina mampifandray tsy amin'ny lafiny teknika Roland Brito kosa no isatatra ny tafa amin'ity maraina ity alarobia miveriny ity ary tisy alarobia 3 Mey 2024 tsondra tsy tia androany ity ka dia fanararoatra izany mba hametrahana tantara ary zava-tsoa ihany koa. Rehefa miresaka izay tantara izay dia tsaroana amin'ity anio ity ny hetsika goavana izay vadia tolom-bahoaka mihitsy moa izany tamin'ny 4 taona lasa izay 13 Mey 2027 daty manatantara izany eo amin'ny tantaran'ny Madagasikara satria dia teo niombona ny tanora mpianatra ny ray aman-dreny dia nihitatra teo izany ny amin'ny hoe ahatsahatra ity fanjanahana amin'ny endriny vaovao ity aok'izay ny amin'ity sekoly miangatra ity mila aravaina izany rehetrarehetra izany. Fotoana lavalava fatrany amin'ny volana aprily taona 2027 no efa konikonina sy nandrafitra an'izany ny tanora mpianatra dia tsy mamasina dia tsy be felatana to teny akatso teny ny fivorenana andaminana ny amin'izany ataontsika hoe anehoana ampabe maso
ny amin'izany ataontsika hoe fanoherana n'ilay fanjanahana amin'ny endriny vaovao lafiny iray zay mahakasika kokoa ny lafin'ny toe-karena sy ny sosialy fa indrindra dia amin'ilay hoe sekoly miangatra satria mahakasika ny tanora le izy sekoly miangatra moa dia hoe fa maninona ny zanaky ny sasany zareo teo anivon'ny sapana fitsaboana zany mpianatra ho mpitsabo ny tena isan'ny voyan'io lavabe ny tantara tsy hanao tsy ahazany eto no fotoantsika reo fa ampifandray an'izy amin'ny zava-misy tany amin'ny taona 2017 satria amin'ny taona 2020 sy 2020 mivadika aty amin'ny 2020 sy 2020 amin'ny hoe tamin'izany fotoana zany dia nijoro ny tanora dia nanaovan'ny FRS latsakalina teny Akatso teny moa zany tonga dia nirofina dao lefa fiarako dia mapolipoliny sambotra an'ireo tanora zay mbola ny vory nykonokonona tamin'io marainben'ny sabotsy io zany dia teo ny samborina teny an-dalana atao ny loharana tany an-trano tany sasany mbola tena atao le akanjo fitondra matorina na pijama tonga dia atao anaty aizina atao zany kofroka dia lasa tsy fantatra hoe ho aiza ao anaty fa any Fenarivo alaka misy ny Fenarivo any vao mafatapatatra za mianandrefa ny te tany Arivomamy mbola seranam-piaramanidina andeha tamin'izany fotoana zany tany Arivomamy tena fatratra atao anaty fiaramanidina dia tao zany mandeha ny favonina teny moa zany ny mpanamory sy ny mpanampin'ny mpanamory sy ny sinsisa dia ny azo an'ny antsoi analalava amin'izany ny fiaramanidina dia fanerahana hitideza teo koa ny tena nanapirofo satria ny ray aman-dreny tonga dia nijoro amin'ny hoe tia ny janany ny ray aman-dreny maneran-tany kosa aloha zany ary normal be zany eo amin'ny lafin'ny maolona fa tamin'io fotoana io dia nanambatra hery tamin'ireo tanora mpianatra indrindrandrindra ny ray aman-dreny fa nga ny andela fa dia ora vitsivitsy tao reny fisamborana fao be rehefa nirohatra teny amin'ny wikanja kehitriny io wikanja ny 13 mai mitondra ny anarana mankiketra kehitriny ny vahoaka manoloana ny zavatra nitranga ary dia tsy hainy tohaina na dia teo ary ataontsika hoe nalaza be ary narintarika ary lolosany tarany dia miran'lizy hoe ny basy marivava satria ny FRS moa zany tena nasika mihitsy tamin'izany fotoana zany nampiasa hery tamin'izany nefa nalaza ny bomba mandatsa-dranomaso fa tsy nampiatsika ny olona zany fa tonga dia vao nampirahina ny rehetra tao anatin'le izy teo ihany ny zandary fa ny zandary zany tamin'izany fotoana zany aloha tsy dia nahery fihetsika fa ny FRS ny tena nahery fihetsika mihitsy ireo ataontsika hoe zokizoky na hoe 72 heures dia mahatsiaro mahafantatra tsara an'izany ary dia tsinjanona tamin'ny ataontsika hoe bomba mandatsa-dranomaso fa nisy mihitsy ny fanokafana ny ataontsika hoe fitifirana ary dia naratra nisy lavo namony aina tao anatin'izany ary mbola be felatana moa zany ny hôpitaly mandray an'ireo ataontsika hoe naratra tamin'izany fa mbola tsy teo io ny asgera amin'izao fotoana izao io mbola be felatana dia tany tonanan'ireo maratra sy ny sisa tamin'izany fotoana zany tena hipoka mihitsy ny hôpitaly fa dia tsy analakely ihany koa dia tsy niala mihitsy ny olona ary dia nefara tamin'ny fahamaizany lapan'ny tanàna mihitsy moa zany ary makila hotody ihany koa ireo fiarany mpitandro filaminana sasana zany teo amin'ny toerana io dia isan'ny nanamarika an'izany hoe 13 Mai ary mbola tsaroana manaka kehitriny ankalazaina sa tsaroana tsiaro satria nisy ainana fo tamin'izany fotoana zany ary ireo ataontsika hoe ny hetsika 72 sy ny sisa dia mbola mahatsiaro an'izany ary isataona dia misy hatrany ny fanaterana fehezam-boninkazo izy io moa somary gitrakitra mihitsy tamin'ny fotoanandro satria nisy fotoana tamin'ny fitondran'ny Andry Rajoelina dia ny fifehana tsy azona le mihitsy teo amin'izany nikanjany 13 Mai zany sy ny sisa dia niantona teny zany dia nidalasa ny famalina ny famandehanana makany asany amin'ny endriny sehoany amin'ny tian'io ty mino fa tsy hitranga zany satria datonana tantara tsy azo kosehiny zany satria nanova lasa kianja nanovana iny fa hatramin'ny ataontsika hoe rafim-panjakana teto Madagasikara ny kianjan'ny 13 Mai ary toerana izay lasa hoe kianjan'ny fanovana mihitsy raha zay no mahadika azy satria tamin'izany fotoana indray rehefa teo ny hetsi-bahoaka dia tonga teny ihany koa ny miaramila moa zany tamin'izany fotoana zany dia mampatsiarotsiaro tamin'ny tranga tamin'ny 2020 nandeha ny hetsika mpitakina tanora zany hoe 17 taona tsy aoriana dia ohatrany hoe miverimerina ny tantara zany satria dia nihetsika ihany koa ny tanora tamin'ity ndray mitoraka ity dia rehetra hoe filana fototra no fotom-pitakina tamin'ity ndray mitoraka ity dia ny jiro sy ny rano zany ary teny amin'ny mpianatra ihany koa ny tena nanovokovoka an'izany dia isany nanamarika an'izany dalo tena votovorona
ny mpianatra ho ingénieur zany teny amin'ny polytechnique ny Votovorona dia teo ihany koa moa retsika maro samihafa satria efa ny alohan'izany efa nisy andro retsika politika tsy resahana tsony tamin'ny 3 nisy an'ireny C11 ny hetsika fotsy ny sisa fa ohatran'ny karazana hoe nandroso ny hemitra teo ihany moa izy fa taty amin'ny 5 zany dia hoe teo amin'ny etsipitakiana ny filana fototra io no azo lazaina fa napopoaka ihany koa ny rarahana ny vadika hoetsi-bahoaka dia ny raha nahita ihany koa nisy anana fohy fa 20 mahery no lavo tao anatin'izany misy mitondra takaitra vokatry ny ratra ary tsy teto ihany fa tany amin'ny faritra maro dia sambany raha teo amin'ny fitadidiana angambany teo amin'ny tantara ny etsi-bahoaka teto Madagasikara no nahenika ny faritra maro manerana ny nosy zany hetsika izany ary tanan-dehibe maro teto Madagasikara dia nahitana an'izany ny hoe ampitsarana ny fitondrana ny rajoelina satria dia le filana fototra mihitsy ny tsy vita ary dia nihitatra tamin'ny zavatra hafa moa zany amin'ilay fahalalahana amin'ny fanehoan-kevitra satria dia ny raha nahita sy ny raha niaina ihany koa raha tsy ho tsaivina fo ny kasika ny hoe na ny antoko politika na fikambanana politika dia tsy afaka nanao an'izany asany zany ny amin'ny hoe fivoriana ny amin'ny fanabeazana politika ny mpikambana ho aminy sy ny sisa dia norarana hatramin'izany atao fivoriana izany nisy an'izany nitranga tetsy amin'ny motel tetsy anosy zay nisy fionana amin'ny resaka politika dia nahazo fandrarana mitoerana samihafa dia reo ataontsika hoe trano mety fanasana fivoriana dia efa nahazo fampitandremana mihitsy tsy ampiatrano ny fivoriana politika dia zany rehetrarehetra zany nihitatra teo anatin'le fitakiana ny amin'ny hoe fahalalahana raha nanomboka tany amin'ny ataontsika hoe filana fototra dia nihitatra tamin'ny fahalalahana fitakinan'ny fahalalahana na dia voasoratra anaty lalam-panorenana ary zany dia tsy niainana ary dia reny nihitatra reny moa zany raha tsy ho saivana intsony nanomboka tamin'ny 25 septambra na dia efa nisy ny ataontsika hoe fanaingana fiomanana tamin'izany tany amin'ny 7 volana septambra dia reny ndraiky amin'ny 20 volana oktobra moa zany no ny raha nahita teto ny zavatra nitranga satria dia nidina nanampy ny mpitolona nampitsahatra any ataontsika hoe fandropahana ny malagasy ny miaramila ary izay moa dia le hoe miaramila républicaine mihitsy raha ohatra ka faction militaire no nijoro tamin'ny taona 2010 dia azo lazaina fa ny miaramila républicaine mihitsy no nijoro tamin'ity indray mitoraka ity ary mety zany na tonga n'ilay tombadika tany amin'ny hoe havozina ny république hoe refondation de la république nisy ny teny manainga ho fototra zany ataontsika hoe zavatra mitranga kehitriny izany peraka moa zany ny fanontaniana hoe diso fanantenana ve mety nanenina ve zany reo ataontsika hoe 72 heures zay nanao nietsika tamin'izany fotoana zany mety tsy izay angamba fa mifameno ny zavatra rehetra ary izay indrindra hoe fotoana toy izao ny tokony samy amperitreritra ny rehetra ihany koa ny amin'ny hoe ahoana ny amintsika ity satria betsaka ihany reo karazana tolona ary ndresahana sy naverimberina matrany ny amin'ny hoe fanovana toe-tsaina ny eo amin'ny tena ilaina amin'izao fotoana zao tsy niventy sy namerimberina zany ihany koa nefa zay mpitondra ny fandimy zay ny amin'ny fanovana toe-tsaina fa samy mahita ny vokany toe-tsaina inona aloha zany ny tena niova ary tena nisy tokoa ny ve ny fivana fa samy resy lahatra ndrehetra ary mbola miverina raha ohatra ka hoe jerena tamin'ny fotom-pitakina sy natim-pitakina tany amin'ny taona 27 ny amin'ny hoe sekoly miangatra dia everina ho zava-dehibe ary tena fototra zany ny fampianarana sy ny fanabeazana io zany no azo lazaina fa fototra ianganiny ataontsika hoe fampandrosoana raha tena isy zany satria ny fahazahoana ny fampianarana sy ny fanabeazana no hiteraka fanajana sy fanarahana lalàna izany ihany koa no mampisy ny atao hoe fitsipika fa raha mbola io zany no lesoko dia mampatsiahy ny tenin'ny filoha afrikanina tatsimo teo aloha ny Andriamatoa Nelson Mandela fa ary tsy izy rery moa zany fa nareo ataontsika hoe mpandinika fiarahamonina hafa ihany koa hoe raha tiana ho potehana zany reo ataontsika hoe taranaka na ny hoe tsy isy ny fampandrosoana anatin'ny firenena dia eo resaka fanabeazana io no potehana zany dia izay le resahana ary mampatsiahy ihany koa ny ataontsika hoe rantsy zarain'ny professeur John Ratsimbazafy matetika ny amin'ny hoe raha mbola ivan'ny faharipahan-takarana sy ny faharipahalalany ny mponina ny vahoaka eto Madagasikara dia mbola iakin-doha lava amin'ny any ivelany isika dia mbola hanafatra vahiny hatrany tsika ny amin'ny anao an'ireo asa goavana eto amin'ny firenena dia menomenina lava eto tsika hoe dia mbola gazana mbola tsy mahaleo tentsika mbola miakin-doha tsika satria izay mbola lesoka be raha nitatitry ny banky raisam-pirenena dia milaza fa amin'ny ankapobeny tsy mandingana ny ambaratonga fototra
eo amin'ny taona fahatelo na taona faefatra no mba fari-pahalalan'ny malagasy amin'ny ankapobeny iva de ivo zany ary zany isan'ny mahatonga ihany koa ny karazana fanambakana sy ny ataontsika hoe fanararotana ny fanaovana fitaovana ny vahoaka amin'ny ankapobeny indrindra rehefa amina fotoana mponina politika sasany moa zany indrindra fa ararotana amin'ny vanim-potoana ny fifidianana dia lasa kitolotolotra amin'ny lafiny ataontsika hoe filana ara-materialy zany sakafo sy ny sisa noentina ambabonana ny safidy ny olona rehefa tonga ny fotoam-pifidianana dia izay zany le manamafy an'le hoe manana toerany lehibe ny fampianarana sy ny fanabeazana raha miresaka fampandrosoana raha miresaka fanarahan-dalàna raha miresaka fitsipika raha ohatra te hiala aminatiny ataontsika hoe geja ny vahinina ny hoe fekinan-doha lava satria raha ny zava-misy tokoa ny amin'izao fotoana zao misy tetikasa lehibe na sy ny saika ny vahiny hatrany ary de mifanome tsy ny lahavetsika ary zany rehetra zany de mafototra le hoe mbola tsy ampy mbola iva de hoe ary mila anaovana ezaka sy politika mazava ny eo amin'ny sehatry ny atao hoe fampianarana sy ny fanabeazana eto Madagasikara. Rasitsika fainkely Thierry Rakotonirina de resantsika fohy ny mikasika ny zava-misy amin'ny sehatra irasa-pirenena. Ina moa no ambara ina no lazaina mikasika an'izany fa mitoy ny ataontsika hoe dia ataon'ny filohan'ny fanavozana ny apita any zany taoriany ataontsika hoe fionana tatsiaky Nairobi Kenya eo amin'ny Fransa sy Afrika dia io moa zany toy ny fanao rehefa dia toy izao de ny aona tamin'ny ireo malagasy mila ravinahitra any a Kenya sy ireo ataontsika hoe firenena manodidina izay tonga tao an-toerana ny filohan'ny fanavozana sy ny délégation nantarina zany nisy ny ministra maromaro ministry ny vola ministry ny rarambahiny ministry ny amin'ny mikasika ny teknôlôjia sy ny poste ny fifandraisan-davitra zany ny ministry ny fampianarana teknika sy ny fampianarana teknika teo ihany koa moa zany ny filohan'ny antenimiera pirenena sationa fotsiny zany amin'ireo délégation miaraka amin'ny tany a Kenya dia ny zavatra foigna many isan'ny tsoahana atao amin'ny zavatra ny resahany akoatran'ireo hitahitan'ny diaspora tany mikasika an'le hoe mba anamorana mba isiny ny tompony andraikitra izay mba afaka mikarakara azy ireo eo moa zany mikasika ny resaka passeport sy ny fanavozana zany hanamorana an'ireny dia isan'ny mitondra fanazavana mikasika ny hoe isina karazana consul honoraire zany ana Nairobi fa ny zavatra anankiray isan'ny nanamarika ary ataontsika hoe zava-dehibe ary mazava zany resaka ankehitriny raha ny zavatra nambaran'ny filohan'ny fanavozana tamin'ny malagasy diaspora tany a Kenya Nairobi tamin'ny Omaly ny amin'ny hoe raha tsy misy zany ny fiovana de hoe amin'ny faran'ny taona 1724 de efa vita ny fifidianana filoham-pirenena milohan'izay de isy ny fitsapakevim-bahoaka ary na fifidianana lalam-panorenana de mazava zany resaka aloha me mazava moa zany me mazava zany aloha ao aorian'izay mety hoe fikonan-doha ny fikonan-doha pirenena izay ho atao atoato dia fifidianana anankiroa zany aloha zany efa miverimberina resahana ao anatin'izao fitondrana fanavozana izao dia référendum na élection constitutionnelle zay zany aloha zany raha io zavatra andresahana io ary ao aorian'izay de fifidianana filoham-pirenena zay aloha ny eo zay ny voaresaka ary matetika miverimberina dia eo ny resantsika hoe amin'ny lafiny indray dia me mazava zany ny resaka aloha ny amin'iny raharaha iny hoy teo ny fivoarany nikasika an'ilay fikonan-doha-pirenena moa zany iny le hoe nokasaina satria hoe asika ao aroso amin'ity volana mety de hoe nokasaina atao tamin'ny amin'ny faharoapolon'ny ity volana ity ny fanokafana izany indray dia mino isika fa mety nanan-danja angamba ny fanambarana zay nataon'ny zareo teo anivon'ny FFKM tamin'ny roa herinandro teo lasa zay milaza fa hanatanteraka fiaonam-be ny FFKM ny valam-bifolo ka tamin'ny faraiky miroapolo ny ty volany ity zany hoe raha reo daty anankiroa reo zany dia misy fifandrina misy fifantsana ka mety tsy isiny ny fanomezana vahana reo ataontsika hoe détracteur sy ireo mpivoiny amin'ny hoe fa nailika ve ny FFKM mety ozy zay angamba na tonga n'le hoe aemitra zany ny fanombohana ny fanaovana n'ilay référé fikonan-doha-pirenena izay efa nifaritana na tety andro ny faritana sy nampahafantarany teo anivon'ny ministera misahana ny fanavozana amin'izao fotoana izao
hitantsika indray zany daty raikitra mikasika an'izay fanatanterahana an'ilay fanombohan'ny fikonan-doha pirenena zay fa ao io daty voatondro tokony hanao analizy amin'ny 20 volana May indray zany dia atokana amin'ny fanatevenana ny fanofanana nireo mpampiofana zay hitarika an'izany fikonan-doha zay eny fokotany miakatra eny amin'ny commune sy ny district sy ny sisa ireny zany hoe formation des formateurs fa mety zany hoe mety ho tratran'ilay fifantsahany ao amin'ny tetiandro zay nafaritany teo anivon'ny FFK hanaovana fionambe ny valambe folo raha tsisy mifivavana hatramin'ny faraiky amby 20 ty volana ity ny antonaton' zany eny ary tamin'ity andron'iny ity moa zany dia manao indi any République Congo any Kinshasa ho avy any toerana ny filohan'ny fanavozana sy ny délégation miaraka aminy anao fitsidiana arakasa zany raha visite de travail raha nifantatra loatra ito fa ho ito ihany moa zany ny vaovao officiel mikasika an'ilay izy fa ny voafaritra aloha zany dia anao fitsidiana any République ny Congo zay tarihan'ny filoha Denis Sassou Nguesso ny filohan'ny fanavozana amin'ity andro ny alarobia fa 13 volana May ity. Eny ary fotoana eto ifampizarantsika toy ny mahazatra indray dia misokatra ireo antso laharana anankitelo toy ny mahazatra miampy ny laharana WhatsApp da rehefa misy vorona ampidirina avy hatrany tolorana ny araba. Eny ary Allô? Oui, miarabanareo miaraban-tena. Mahatsiaro ny 13 Mai zay misy ainana fo fandraindray mahagaga-koa maninona rehefa 29 mars namozy anain'olona be dia be fa lasa tsy fahatsiarovana natao fa lasa fety. Ho anaina Moramanga tena mampalahelo anay mihitsy fa maninona lasa natao fety le 29 mars fa tsy fahatsiarovana satria misy olona ainan'olona nafota ao anatin'ny tao. Ny toen'ny 13 Mai 72 raha ny fantatro dia ny alana tamin'ny accord de coopération tamin'ny Frantsay ka zavatra telo ngeza be ny finiavana tany Paris ny 5 Mai 1973 izy nanao sinian'izany ny capitaine de frégate Didier Ratsiraka izay lasa solota Tiorina sy ny misy ny économie finance Albert Marie Marchand reto ny teboka ngeza be telo tao miala eto Madagasikara ny base frantsay taty Ivato Stade de Gaulle miala daholo ihany coopérant frantsay teto satria dia atra tany amin'ny chef Cisco tompoa dia hitako tany ambanivohitra anay fa mbola frantsay ary ny farany niala tao anaty zone franc aveko tsany niala tao anaty zone franc i Madagasikara lasa naleo tena ny FMG ary nanangana ny banque centrale io fa taloha zany tsika tsy nanana banque centrale dia ny tena ngezany indrindra ny toy izay ny alana tao anaty zone franc zay ny teraka zavatra ngeza mpiara-toekarena teto ary mbola zakaitsika mandraka ty ny androany io satria reto fotsiny teneniko tamin'ny mbola tao anatin'ny zone franc Madagasikara dia ny FF 1 franc français égale 50 francs malagasy. Ny trésorier frantsay no niantoka ny budget général rehefa misy déficit ny budget général izay nafahan'ny filotsiranana nametraka ny budget provincial fa be dia be tsy mahafantatra rehefa sahirana ny budget général entre 1963 jusqu'à 72 dia ny trésorier frantsay no mameno banga tao anatin'ny budget général teto Madagasikara hany ka nalalaka ny filotsiranana nametraka ho any budget provincial daholo izay vola tokony hiditra tany fa ny toy izay koa dia nisy ny atao hoe dépense provinciale nisy fonctionnaire provincial nisy route provincial kapako fifamanino le zavatao rehefa be toy izany. Eny ary tika moa zao anatin'ilay fotoana anaovana an'ity fanavozana ity dia ao anaty koa moa zany zao manomboka amin'ny resahana izy io hoe inona ny rafi-panjakana mety ho an'ny Madagasikara amin'izao toerana misy azy amin'izao contexte na amin'ny lafy national na international izao zany dia samy mandeha eo ny politika ny fiarahamonim-pirenena ny syndicat dia ny syndicat zao ny syndicat ny administrateur civil na synad nanao fionana zareo jery ahoana inona mba fahitana fanadihadihana zareo zany amin'ny hoe inona ny rafi-panjakana ny amin'ny hoe régime mety amin'ny Madagasikara dia makafaka eo zany zareo le hoe état unitaire sy le hoe état composé le état composé zany dia ahitanao zany hoe ny fédéral ny resaka hoe état régional sy ny sisa na hoe autonomie de province zany province autonome dia ny zareo teo anivon'ny synad zany raha ny filoha dia lasa mahitsy mazava fa hoe le mbola état unitaire
zay aloha no raha fanjakana mety amin'ny Madagasikara amin'izao toerana misy azy zao. Taloha raha isana ity antso manaraka ity. Herinandrem-pandiaty le izy. Rehefa niala taon'izao franc Madagasikara dia ny 1 franc français égal à 50 francs malagasy ary tsy nentoan'ny trésorerie frantsay intsony ny déficitny budget général teto Madagasikara. Be dia be ny toy an'izany nanomboka niala teto Madagasikara ihany koa ny colon frantsay zay namokatra zavatra ny exporté na zahoana devise. Fa ny devise talohan'io fotoana 72 io dia lasa tany amin'ny banque centrale française satria tsika tsy nanana banque centrale teto. Dia natsangana ny banque centrale tamin'ny 73. Ny antony tena amin'izay zany tsika tamin'ny alalan'ny FMG ary ny aniena fampidirana vola devise ny vahaolana hitan'ny gouvernement Ramanantsoa zay ka mahitsy tsy Ramanantsoa fa ny gouvernement Ramanantsoa ny vahaolana hitany satria tsisy mamentsony ny budget général rehefa any déficit dia nalainy daholo ny impôt sy ny vola tany amin'ny province. Dia zay no natonga le fanafoanana ny budget provincial reo olona fa aza mamorona zavatra hafa nareo ka satria fa mifoananao ny budget général budget provincial dia foana nanaraka an'iny koa ny dépense provincial rehetrarehetra. Foana tsikelikely ny fonctionnaire provincial ny ala tsikelikely ny atao hoe route provincial fa lasa ny vadika taty amin'ny budget général daholo. Taty amin'ny 1982 rehefa nitondra ny filoratsiraka tratrany atao hoe cessation des paiements tsika. Fa resaka teo karena daholo rehetrarehetra io satria rehefa nanomboka ny 75 ny ala teto daholo koa ny colon nationalisena daholo ny rehetrarehetra nanomboka ny ena koa fampidirana devise zay ahafahana mandoa vola any ivelany any ahafahana mandoa kosa tratra ny cessation des paiements tsika tamin'ny 1992 azafady. Nitereny Banque mondiale sy ny FMI an'izay nandeha niarasa taminy nitereny amin'izay io atsangatsia manorana ambara tonga ty androany fa ty fotsiny teneniko hoe niteren'ny FMI nanao dévaluation sika nanomboka teo ny dévaluation 1 franc français en 1982 égale à 50 francs malagasy fa taty amin'ny 1990 ny 1 franc français tokoa efa lasa 500 francs malagasy. Ary toy an'izay dévaluation déguisée io hainantsika io amin'izao fotoana izao ny 1 euro ary vao nivoaka ny euro tamin'ny 2000 1 euro égale raha tsy diso ako 600 ariary fa zao ny 1 euro 5000 ariary. Dévaluation tompoko zany raha tsy fantatra anareo hoe tamin'ny alalan'ny midy. Dia zay manapotika antsika io ka ambolanao an'izany ihany ve tsy resaka rafitra ny problème eto hoe rafitra lalam-panorenana fa ny fampiarana azy sy ny ataon'ny FMI manapotika ny économique sy mampatantsika an'io toy izako rehefa avy eo. Ary mampatsiahy tantara moa ianao zany mikasika an'izany mety anampy amin'ny fandrafetana satria hiatrika an'ilay concertation zany concertation nationale mety hojerena mety hodinihana ao anatin'izany ahoana ny amintsika ity miaraka aloha manao ahoana eny tompoko tapaka ianao mikasika ny ara-bola sy ny toe-karena zany fa io rehetrarehetra io ihany koa dia zay koa le fa nanaovantsika fampitsahiovana teo moa raha hoe lafiny tantara dia tanora mpianatra tanora asa dia ahoana zany ny sekolontsika hanofana tanora sy hamoaka tanora toy inona raha raisina toy ny indostria zany indostria amin'ny fampianarana ohatrany hoe misy vokatra dia mivokatra ny ahoana dia ohatrany mihirahira moa amin'izao fotoana izao misy tonikira ny sasany hoe mianatra dia avao dia lasa manao cache pointe mianatra dia avao dia lasa manao taxi moto zany dia ohatrany hoe hafahafa be ilay izy tsisy asa ratsy fa nazanatra zany tsy mbola miferina hoe inona ahoana ny amin'ny politika ny fampianarana io dia ahoana amin'ny politika ny asa eto Madagasikara. Andrasana ihany koa aloha zany resaka asa zay ny amin'ny hoe famaritana ny karama farany ambany zany ilay isan'ny nivoaka tamin'ny fankalazana ny andron'ny ray Mai voalohan'ny volana Mai izay fetin'ny asa amin'ny ankapobeny atao anatin'ilay kabary ny fandimbiasana tetsy amin'ny Kianjamitafo na ny gymnase na Mahamasina. Antso manaraka eny ary tsisy mihitsy diferena koa fampianarana ny ampiasanao za tsy mahafantatra mihitsy ny hoe misy lalàna fampianarana ve nivoaka tao aorianan'ny lalàna 7804 angamban'iny Loisily Charles 7804 raha tsy diso tao aorianan'iny foanan'iny taty amin'ny 90 taty mba omeo anangy ny lalàna mba fampianarana eto Madagasikara dia misy programa mazavy imbonina amin'ny mpianatra io hoe nopotehina koa ny raha fampianarana teto nanomboka taty amin'ny 1991-92 taty mbola niteren'ny FMI koa nanao
néolibéralisé ho any io de libéralisation sauvage ny fampianarana eto Madagasikara satria zao feno ny école privé eraky ny vazamonitra fa miamena araka ny teneno ijotsy tanteraka ny letan'ny fampianarana eto talohan'ny 1990 tompoka mafy sary nienjana zany LTC sa non LTI na larbi zany namokatra technicien ingénieur mafy zany enjana be ny miditra manao concours tany am'zany lycée technique nambatona zaka zany tamin'ny andronay asaka anao tany zay seconde vao tafiditra tao ianao misy collège professionnel eraky ny rehetrarehetra fa am'izao fotoana zao fony zay terminal tompoka tao amin'ny lycée ny Moramanga 720 monja zay série A série C a manjatony ny série D a manjatony fa am'izao fotoana zao ny série littéraire ndray no amandrivony dia série C technique sy namazara fa misy nefa ianao mitady technicien sy ingénieur ny ilain'ny Afrique sy Madagasikara tompoka dia ingénieur sy technicien mampalahelo ny monsieur Roland panneau soudure ny ilaina Ambatovia nafarana avy any Sri Lanka sa taiza Philippines tany Philippines panneau soudure ao sy vitany gasket nafarana tany Philippines nefa dia asa ho an'ny tanora satria navadika ho any amin'ny littéraire daholo rehetrarehetra io zany fampianarana tadiavina dia zao andana feno lycée technique professionnel tompo lycée technique professionnel tokony atsanganany amin'ny commune rehetrarehetra io fa tsy lycée resaka littéraire atao inona série akay afaka baka le zanak'olona série dia sina manao inona fa ozy ministre Todsoa hoe raha mahavita manangana lycée technique tsika eraky ny district fotsiny na eraky ny commune mahavita avy any lekizy afaka magnorinasa ho azy izy satria technicien zany izy any nge problème mety daholo farany amaranako azy mikasika ny lampandroina ambany vakiko io tsara io lampandroina 4e république fa tsy nampiarina na ny dikainy tsy ampiarina sady dia misy soratra daholo ilaitsika iny hoe fa sady tsy ampiarina ny dikainy ny problème farany eto dia tsokitia tsy omena compétence ohatra passeport resahana roa tao inona kay manahirana misy direction régionale daholo nge ministère rehetrarehetra io any ministèren'ny inona sy sécurité publique nge io dia inona tsy anomezana fahefanana azy any Dego le directeur any afaka manao passeport dia ameo anazy matériel zay nge dia voavaly olana passeport ahoary zava-dehibe zany aloha ny tiako le mba vaovao anankiray zavatra nitranga izy ity asa hoe io moa fandraisantsika hoe le etsiketsika kopakopakafo nitranga tato ato tsy tongatonga ho azy satria nisy moa le délégation ny SADC zany zay teto ary niona tamin'ny tompon'andraikitra samihafa teo moa zany le tamin'le fiaonana famorina fanofananareo mpapiofana zay natao tery andakana tery mbotra trimitery dia taniny zareo dia raisitsika aloha ty antso manaraka ity dia toizatsika iny dahoary miarabary eny tompo miaraba président manao any mamerina tantara 13 mai anao eny za mbola tanora tamin'ilay fa somary mambavoatra kely fa na izany misy kosanak'izay fa tsisiky ny bala teo amin'ny centre ty dia ireny zavatra ireny nympifona manaraka androany vita kely fanzahatra tena mahagagary plutôt hatramin'izany dia ny mieritreritra hoe izany ny olona tena mahita hoe tokony aongana le fanjaka fa isak'izay mety indray tena mitranga zany no rehefa trano le vahoaka mihitsy ve moa zazany zao ny fanadinona ny tantarany vaitsana fimarsy io hoe zahatra be zahatra mampalahelo anatiny io ary ny olona tsy nianatra ny tena be maty tamin'io fitiavan-tanindrazana hoe mba hivanty Madagasikara tia ho an'ny tompontsoan'le olona ambany fa mandraky tia ny avanty tsy miovo zany dia izy ary zany ny olona tena antianay amin'ity fitondrana an'ity firenenty eto mamerina zahatra be sokiady aty amin'ny teny hoe momba n'ireo lanjany vola satria ny ala tamin'izao nofrany malagasy maro zany fa ny zavatra misy dia izao tsy fantatro mihitsy hoe ahoana ny diden'le olona ao ambony eo andaky tonga malagasy mba tsy mety tonga ny hoe famoronana asa tena mahavelan'le malagasy zany mihitsy hoe malagasy le fitondra malagasy mihitsy dia io zany zao amin'izao hoe fanavaozany zao hoaizatsika amin'ity fanavaozany tia ho any amin'ny fototra tena ambany hoe fiompiana assemblée zay mahavelona olona sy mampatanjaka ny firenena sa hitrandraka ary ny firenena hoaitsika
fa ny fianarana dia mitombo isan'andro manampaizana ny aiza fa tsy misy mahita fa avazana eny zany dia inona zany ny tena iaina ny tsy fireneny ity raha manomboka izao apetraka fa tapitra ny anjarako zay mbola namafy moa zany dia sady mampifandray alistika amin'ny zavatra voalaza tao anatin'ny dinika zay niaonan'ny filohan'ny fanavozana délégation zay tarihany tamin'ireo malagasy mila ravinahitra ny ivelany ao zany no ny antony arakasa mety fiofanana mety lafin-javatra hafa ihany koa amin'ny lafiny ara-pinoana tany Nairobi tany Kenya zany dia lazany amin'ny hoe fanetanana ny rehetra amin'ny andray anjara feno ao anatin'ilay fikonan-doam-pirenena dia hitondra ny hevitra zany hoe inona satria ohatra ny hoe io lalam-panorenana io nge ohatra mety ihany fa tsy nampiarina ny voalaza amin'ny andininy tsara zany ao anatin'ilay izy dia lasa ohatra ny hoe misy makeo ambonin'ilay lalam-panorenana dia mivadika fanararotana ilay izy zany hoe ireo rafitra natao anara-maso aza ho arifanina totsika hoe ireny ve niasa araka ny tokony ho izy dia io moa zany hoe lalam-panorenana mametraka an'ilay haute cour de justice dia ao anaty koa ny fipetrany dia mbola lalàna ihany koa ohatra hoe zao ny fomba fanenjehana an'ireo totsika hoe mpitondra ambony zay mandika lalàna dia zao ny fipetrany dia misy ihany koa tsy mitsangana efa 20 taona ihany io lalam-panorenana io fa hatramin'izao tsy mitsangana rehefa andraisantsika le hoe conseil économique et social dia culturel dia tsy hatramin'izao tsy tafatsangana ihany koa le izy misy antso raisitsika ato aloha technicienne dia raisitsika izy miaraba toko salama miaraba misaotra anareo indrindra nanahitra n'ity 13 mai ty za moa isa-taona dia jereko ihany le hoe mpanao fahatsiarovana dia manaty boninkazo dia misy fotoana ny sasany tomany anangana sangam-bato dia mitantara ny maty io moa izy misy zany ny olona anao an'izay fa ny any mahazatra isaky ny andro ohatran'io 29 mars na 13 mai dia hoe dia ahoana ny tolona androany dia mitsodika amin'ilay tanora mampitaha fotsiny voatery mampitaha dia miala tsiny raha misy amin'izy hoe ny tolona tamin'izany ingia dia efa nanamasaka hevitra efa volana sy taona maro dia nifantoka tamin'ilay nitantarain'ilay namana teo amin'ny telefona teo hoe mifantoka amin'ny zava-dehibe tena nalana anafahana ny Madagasikara tambany vahony frantsay nanroaka ny tafika frantsay nanova ny fomba fampianarana sy ny sisa ka ny zavatra mba tiako lazaina momba n'ilay tanora dia zao le tanora ny tolona tamin'izany tsy tanora ny olon'olona dia hoe zay tanora dia zay tanora dia zay tanora fa voalohany le tanora mpianatra teny amin'ny université sy teny amin'ny médecine dia nahay ny fandray tamin'ny tanora tsy anasa taty amin'ny tanàna taty ny Zoam ary dia ny hitatra ny tolona lasa ny tsy ohatran'ilay tanora tamin'ny herintaona sy ny taona maromaro lasa zany hoe borsa ny takina dia tofirin'ny olona raha mitakina borsa dia mbola tsy tonga saina foana hoe système zany matoa ny olona mahavita mitivitra anao mihitsy ay tsy andoavana borsa fa tonga dia niditra any amin'ny hoe ny tontolo n'le fanabeaza ny tontolo n'le asa ny Zoam lasa hoe zatovo ry asa mitolona ary dia tsy nosingatsinganina sy navakavahana ohatra n'io hoe fanomanana fikonan-doam-pirenena io tsy nisokajikajina ohatra n'io ny olona marina fa nisy tanora nisy Zoam nisy mpiasa nisy tatsà nisy ohatran'izany nisy mpampianatra nisy komitin'izany fa niombona tamin'ny hoe komity iombona ny mpitolona kim dia ny fikonan-donomanina zany nisy fotoana nanao seminaire mihitsy momba ny raharam-pirenena mikasika an'ireo resaka tsy fanavahana mikasika an'ireo mifanabeazana mikasika hoe ny asa mikasika hoe ny vola mikasika hoe ny folo alin-dahy mikasika ireny tany sain'ilay namana teo feno reny nitantarainy teo ireny tsy verenako tsony zany hoe ny mpiray firenena nandinika momba ny rarahan'ny firenena ka na ny tanora raha tsy nentina hoe ny tanora fa nentina amin'ny hoe ny fanabeazana nentina amin'ny hoe ny asa système éducatif teny frantsay moa ny resaka tamin'izany système éducatif sekoly miangatra
sekolom-bazaha dia zay no nitolomana ary niara nytolona momba an'izany na ny tatsah na ny mpiasa tatena ny tanan-dehibe sy ny sisa. Ny tiako amarana anazy eto zany dia zao ny 72 matoa lasa raharam-pirenena be ohatran'io voalohany aloha dia noho ny adalan'ny mpitondra te hanapepo an'ilay izy matoa mipoaka ny 13 mai ny adalan'ny mpitondra reny le atao hoe ombalana noto vato ka tapatandroko ny adalany tsy nanao inona hoe aninona ny tanora na ny tsy tanora fa dia ny vorona andinika an'izany raharam-pirenena izany ny tena natao kanefa dia nisambotra izy ary nikifotra izy dia nifototra tamin'ilay izy nampiongana azy. Faharoa tsy mba tanora nanao hoe ty amin'ny arabe ny fanjakana ka dia hitady fanjakana ty amin'ny arabe zay ratsy oelona manao an'izany ary ratsy oelona ny mandoto sainan'ny tanora iny izy le mizara seza ho ana zay pila 19 tamin'iny zay ratsy oelona zay fa tanora niaraka tamin'ny tanora hafa rehetra tanan-dehibe sy ambanivohitra ny tanora tamin'izany na andeha nakany ambanivohitra daholo niparitaka nampanao seminaire niaraka tamin'ny tatsaha firenena ny resaka dia mba nisy an'ireo vokatra lazain'le namana teo reny fa jamais ianao nahita hoe zay nitolona ka dia zay tokony ho seza zay zava-dehibe tamin'ny 60 tsy nisy an'izay hany karaha-manatsoa niezaka ny nanao kodareo izy zareo miaramila zany hoe niezaka ny hoe anatankina n'le etsika le congrès pyrénéen mitovy amin'ity le veritsika fikonan-do-pirenena ity zany le congrès pyrénéen tsaika atao septembre niaza ny fifidianana ny le loi ina moa loi constitution. Ohatrany niletika izany asa rahana fa afaka atoizantsika amin'ny antso manaraka na fotoana manaraka voalohana eny ary somary tapaka kely izy teo somary tapaka kely ndoara raha manatsoa zany dia nanatankina an'ilay izy fa ny fangalany fahefana feno ny tena nataony zava-dehibe noho izay izy tafaka raha teo fa na dideratsiraka taterina dia tsy afaka mitondra ratsy ny sovaly an'le hevi-dehibe nentin'le tolona 72 daholo ka niazany eo mba apetrako amin'le itsika ankehitriny tsy misy hoe satria ianao nitaritarika inona teny amin'ny arabe teny dia ho anao fahefana amin'ity firenena ity fa le votoatin-javatra ka le fikonan-do-pirenena hanao lohany raha manatsoa ve ka ho atao tankiny io fa mifandraisana fahefana feno hoan'ny tenanao no prioritaire zay ve fa zay ny natao tamin'ny 72 dia zao nitoy sa tena anao fikonan-do-pirenena dia ny hevitra masaka mihitsy hanafaka n'ity firenena ity amin'izay mangeja azy rehetrarehetra no atao dia arakarak'izay ny fahefana manaraka fa eto tsy misy olombelona hoe mizano mesy na hoe ny olona tahaka hoe ny tanora na ny zokonjokony na ny zokony be no tena mpanavotra n'ity firenena ity fa le mpiray firenena no nyray mihetsika zay no mba azo lazaina sy mba namomba ny ankehitriny fa ny fahatsiarovana moa fahatsiarovana daholo samy manana fomba fahatsiarovana za tsy mba nanaty fahasalamana tompoko miarabe momba 72 ny tiako resahany eny ary ty mpianatry ny be filatana ny tena nitarika an'izy io fa talohan'io tamin'ny 61 dia efa nitolona mpianatra be filatanana misy an'izany vongakena tsisy fandraisina ny monument io fa tena tolona mana dia nitarika ty amin'ny 72 fa ny nampalahelo nisy nijapijapy izy io ka raha tena lalany tantarany 72 tsika dia tsara ao andrematoka akademisien anjato ery raha makaveo sisy mbola velona ny président AUMP tamin'izany fikambana ny mpianatra be filatanana ny asa ny eny akatso fa fusion ny zolary eo nahatonga ny 72 zay ihany to misaotra betsaka zava-dehibe ny tanora ankehitriny moa zany tena isany indrindra fa ny mpianatra ny mpandalina tantara misy vela tsary zay tanterahany etsy amboda amin'le hoe trano sary eo amin'le fanaovana fampiratiana sary io zany etsy ampitan'ny ministeran'ny varotra sy ny fantsifana tsara ihany mba mijery an'ireny indrindra fa ho an'ny tanora neny fa tsy ny tanora rery fa na ny olotsotra miakapobeny dia mba mijery hoe inona ny zavatra voarakitra antsary mety tsy izy rehetra
fa ny apahany amin'izany tantarany 72 izany amin'ity anio ity maimaimpoana ny fitsidihana an'izany a etsy Amboda. Manao ny antso manaraka Daoary miaraba ya tena izy ireny to dia zao reo olona atao hoe manampahaizana tafitafy fianarana rehetra ireo tsy hoe zanak'olona mpanan-karena tamin'izany fa zanaka tantsa ary ny fitiavana amin'ny Madagasikara no atao hoe nandan'ireny mondrokely ampitany zanany hianatra tany an-dasa dia somosanaty avy ho noho ny fitiavan-teny no atonga ny amandeha no mieritreritra angamba tsy ny valiny ampisandratra amin'ny Madagasikara eo amin'ireo sarababem-bahoaka izay tsy mba manana fa efana afara mitana zanaka tany lafo misisondrotana rehetra dia tokony mba isitrahana mampalainy apodity mahita olona fa tsy ato ny vola hitsabona tena dia maty izany tsy mpakeverany mpitondra fanjakana ny momba sosialy-bahoaka dia akaikindreny ny vitam-bary efa apihana fotsiny izany apihana amin'izay apihany sanandro vidim-piainana fa izany fahasalamana zany eto ilay tsisy maty indroa ka raha hoe maty indray mandeha mbola mivelona ianao fa aveo rehefa fanotona ianao fa tsy maninona ny izy raha ohatra ka izay fa maty indray mandeha ihany misy ato dia rehefa maty indray mandeha misy tokony ho tandrovina zany ny aina mba ajereo rangazy fiainam-bahoaka momba ty fa mampikaikaika ny olona indray io hoe inona hevitra tokony mety be dia be ny manampahaizana amin'ny dokotera afaka mikaondroa amin'io hoe nasifarina sy mitokana ho an'ny olona sahirana azy rehefa izao ny fiainany sao ny anavotana azy hoe aretsy indray atontony ny fidiram-bola indray zao zany nizao dia tokony hoe everina ny momba n'ity malagasy fa tena indro mahita maizana ho tantaina olona tsetsinravavary le malagasy isaky ny misy tolona zao ny voarany fiainana naovana an'ilay tolona fa neo ihany nefa tsy mety nefa ndi fa manino asa iza no mibaiko iza no mitayany an'izany Daoary anaraka dokam-barotra vitsivitsika dia miferina manao fandarana indray Andiam faharosaty sika zao Kanto Mepita, le plus grand cabaret de Tana. Amelomana indray amin'ny fomba hafakely ireo hira nahafantarana ny tarika ilay surf. Iarahana amin'ny mahery, nani, ina, ary mbola talenta sy ireo mpitendry fanta-daza toa ny Jacques Terry ary Andoniana Asina. Ny tapakila dia efa azonao jifaina ao amin'ny www.ketrika.com na eny amin'ny point fort resto rehetra akaiky anao. VIP 100 000 ariary, Reza 70 000 ariary, Billet simple 50 000 ariary. Azady nono, isy ny sakafo eny an-toerana izay sahan'ny Foresto. Pikarakara, Top Radio, Panoana Official, RTL, Vanial, akaiky ny Mpanakanto, Aymanantsoa, Royal Spirit, Média Official, Cool TV FM. Tonga sondrato amin'ny VIP Store. Enao koa ve maniry ampiasan'izany telefona sady matanjaka no tsy misy olana izany? Ato amin'ny VIP Store dia mivarotra telefona mafy sy matanjaka azo antoka tsara ary misy garantie 13 mois avokoa. Ankoatrana dia maro be ny client mpanjifa tena afa-mpotanteraka amin'ny service ny entana amidy ato. Ka aza matahotra ary fa commercial manana traikefa momba ny telefona no mandray sy manoranao ny zavatra rehetra ilainao. Mampiavaka. Vente des billets simple, super musique Analakely, Nectar 4 Foot, Ketrika.com, réservation Nectar 4 Tapaka, Ticket Place ou appelez le 033 91 546 60. Kika, dimanche 7 juin au Palais des Sports Mamasne. Sponsor RTL, Gold, partenaire Le Pavé, Case Madagascar, Luminel Spa, Eden Foods, Carofi, GSI University Sprint, Musique, OneNet, partenaire média, Top Radio, La Musique, Tico. Foresto aizana akaiky anao? Ampasamatinika sa akoron-dra na apandrana na hivady koa e. Fantaro fa efa afaka manao livraison sakafo avokoa ireo point fo ireo. Livraison à moto aingam-piasa nefa amin'ny sarany mora kokoa. Foresto manakaiky anao hatrany.
Avec Airtel Money, profitez encore plus de vos moments télé. En ce moment, ajoutez seulement 10 000 ariards à votre abonnement actuel et accédez à toutes les chaînes Canal+, et Super Sport pendant 30 jours. Et ce n'est pas tout. 4 chèques cadeaux Foresto de 100 000 ariards sont à gagner. Réabonnez-vous dès maintenant avec Airtel Money en appelant étoile 436 étoile 8003 étoile 2 dièse et choisissez promo du moment ou payez directement via MyAirtel App. Airtel Money, rapide, sécurisé, sans frontières. Top Radio, téléphone 034 14 102 80 033 14 102 80 032 11 102 80 WhatsApp plus 261 32 11 102 80. Mahery valomitra ny amin'ny sivora maraina. Manao ahoana efa misy ajo vonona andao raisiny anao ary miaraba tompoko. Lamy. Eny ary. Telo ambin'ny folo ny roa amin'ny fitokolo sisy misarotra. Dia ampy zao mosika zany fotoana maro lasa teorina. Ka mbola ny likiliky saina, likiliky po. Miaro ny folo resaka adin-drazana sanatria ihany mbola voiziny sasany. Raha tena vavolombelona ny ainany reny sika dia tokony atsiaro ary eritreritra isaina ny ampahombiazana ny firenentsika. Taoriny izay tolona rehetra ny fandogasany teto izay. Fiaro ny general Ramanatoa sanatria izy moa niala no mety ny tao hoe ny tsoka ndraiky sa famba generaly ihany. Dia nanome ny fahefanafeny ho an'ny kolonina Rasimandrava lafiny tantara zay. Fa maro ny tantara ny fahi-tantara afaka namarina ny tena nitranga tamin'iny roa amby fitokolo iny. Fa isika tia farany zao nisy mahavoloana ny anan'izany 62 RSS anisany ny filoha vehivavy filohan'ny akademia malagasy. Zay izy moa ohatrany mijanona anaty faletetena angamba izy fa ny anamafen'ireny izy isan'ireny tolona tamin'ireny keo. Anisany vavolombelony reny tsetrasetra fotsiny zay. Fa ty kambara be ity nakany Malabo dia niona tamin'ny taten'ny Sasongeso iona dia ahoana ny toyany. Dia mba dinidiny tsara reny tenina voakan'ny eveka reny. Anisan'ny ray aman-dreny moa reo anisan'ny ray aman-dreny reo mba hitana mpahombiazana ny tiraramanky ty. Fa marina amin'ny epanina zay le anankiray teny teo hoe ahoana le fianako isika no erany. Fa raha mbola hianamary tena na iso andikadika ny tantaraka raha nytininy teo nefa likiliky kaina likiliky po sanatria adin-drazana ho any tsy mba malirarahana irana. Ie fanambarantsika teo imovaovozaraina fotsiny ka mitia ny amin'ny délégation SADC dia nangataka tamin'ny ministry ny fitsarana sy ny mpitahiry ny tombokasehampanjakana ny amin'ny mba hitsidika ireo mpiara-dia tamin'ny andro ratsoelona ny amponja zany dia mifonjan'ny manjakandrina sy ny fonjan'ny avaradrano dia tanteraka zany tamin'ny lahady satria nahazo alalana tamin'ny fanjakana ireo délégation avy amin'ny SADC ireo zany dia misara misy sary mandeha moa zany any fiaraha-makasary zay milaza fa na ny mpamangana ny tsidihana na mivangina dia samy tomady ao anatin'le izy mety mamafa sy manohitra ihany na mandiso ireo vaovao miely ny amin'ny hoe miaina tsy fanajana ny zon'olombelona reny voafonja ireny satria mbola tsy nandalo fitsarana moa izy ireo zany fa mbola fitazomana vonjom-baika. Mety mba nangitikitiky ihany ngamba ny tany mety tsy atosika tany hoe ary mitatsy mba tonga taty aminay taty zany nefa mba nisy mpiaradia tamin'ny mpitondra teo aloha ihany koa sady lehibe an'androm-panjakana fitazona any. Ndao aloha raha sy ny tia tso manaraka ty miaraba. Miaraba. Allô? Eny ary. Maky rano ty. Rano. Tena mampijaly. Arivo ariary ny ray bidon jaune amin'izao. Anin'inona io? Eny amin'ny faritra Larbi ambony Larbi tonga dia efa misy manakana dia efa lany ny rehetra rety vetivety
tena mba mila fijerena rehefa fanjakana, tena mba jerevo malaky ilay izy fa tena mijaly ny olona, tena mijaly. Amin'izao zao zara raha misy rano isasana raha hokanina ao an-trano dia mandeha miasa amin'izao miloto ny ankamaroan'ny olona. Tena manentana izany, manentana mpitondra fanjakana. Fa raha ohatra io lavareny io tsy kosa ny fanarahana fa mba vahaolana maharitra dia mba manentana antsika mpitondra fanjakana mba vahao ilay olana fa tena jaly ny vahoaka. Saotra ataoko. Eny ary. Mikesika an'izay rano zao dia mampatsiahy ny tranga tamin'ny omaly nisy ataontsika toerana vitsivitsy nisy trangana fandorana kodiarana misy andehan'olona zany, nanao etika sady nandoro kodiarana somary nanelingelina fifamoivoizana. Tranga zany tetsaka nosy Atotsinanana, tranga zany teny amin'ny faritra Nosy-Patrana, tranga zany tetsy Ambondrona. Telo reo raha tsy hita misy fa-tsy ireo telo reo fa samy nanana ny antonantony midinany an-dalambe reo andehan'olona ireo. Tetsy Ambondrona dia mifandray amin'ilay olona tao olan'ny rano. Dia mbola mampatsiahy ny fitakiana tamin'ny septambra ary voatonona tao hatramin'ilay ry Lilisy ry Baba zany tao anatin'ilay sy ry Clémence ny amin'ilay fitakiana ilay filana fototra zany tetsy Ambondrona io boriboritany voalohany zany. Ny tetsy Anosy Atotsinana indray voalohany dia hoe manohitra ny fanasorana ny lehibe ny fokotany azo aniriana ary fanomezan-tsoa moa zany tena resana atao anatin'io dia nilaza nefa ty farany fa dia tsy mazoto intsony izy ao amin'izany ihany zay fa bezaka fa ampy zay nasie fokotany ary fandomiasana ny toerana nanao ranty manokana mihitsy moa izo aniriana raha fanomezan-tsoa mikasika izany fa efa tsy mazoto an'izany ho sie fokotany zany intsony izy ary izy ihany koa dia efa nanao voady fa tsy ho anohitra fitondrana. Mazava be koa zany tenen'izany ry tery andao ary raisiny ty antso manaraka ty ny tena Nosy-Patrana moa zany dia resaka hoe asory le sia fokotany eo miaraba tompoko. Allô, miarabany Top Radio oatseko mivany iny zay aloha le iny resaka radio marina zay tsy raha fa fotoana an'iza vao tarika bidao tokony tarika bidao foana zay miteny dia nanao zay miantony misy iny zany mba tsisy le tombo fiala madalety na figarety zany zao fandraisana azy satria misy fotonana zany zao avokeny ahy dia masany ahy osite sode mantsofotandreo olon'ireo fotsiny mataony tokony tosaina ihany fa tokony zany no makapainao fotsiny eo dia aveo anao mandosibositra fiala am'le fiaina fa zavatra tsy dia azo raisina